dia mitondra foana izay teny fampiononana izay izy Andriamanitra manankarepahasoavana izatsika ny hitantana sy vibona atsika ka hitondra izay azo atao hoe balsama manasitrana ny ratrapotsika izay. Ny ratrapo moa mampalela amin'izao fotoana izao miarabanao ihany koa namana député Rodin, député Bokosina ambanivohitra tonga soa eto amin'ny plateau ny Miara Manonja izay mirahalahy zany no anao duo eto amin'ny fanentanana Miara Manonja amin'izao tapany voalohany Miara Manonja amin'ity Zoma fa efatra ny volana Jona ity. Ny zava-misy avy hatrany no horesahana satria tena mahagaga ihany amin'izao fotoana izao. Misasaka ny volana misasaka ny taona amin'ity taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity monsieur le député roa taona sy tapany zay no nitantanana ny raharaham-pirenena fa dia mbola mahagaga ozy ary mampieritreritra be ny ihany fa raha ny jiro tamin'ny faritra Ambotro Manjaka iny nanomboka ny fakomaly sy omaly dia tena nampiteny mona mihitsy fa dia tapaka nandritra izay fotoana andresahako izay. Eo moa ilay efa resahantsika eto amin'ny Miara Manonja foana ny hoe inona ny tsy asa inona mandray fanapahan-kevitra ao anatin'izany tsy fahombiaza mpitantanana izany ary tena mavaka ny saina dia hoe ilay nazavain'ny solombavam-bahoaka honorable Fidèle Razarapiera tetony maly ny makasika ny vidin'ny baril ny solika dia ohatra mampitieritreritra anao mihitsy ny hoe sao dia misy complice aza zany amin'ilay fahefana faratampony nametraka ndreny tompony andraikitra eo anivon'ny jirama ireny satria raha ohatra ka INTG na société mpanjakana ohatra n'iny tsy mahatotosany asany izay nilokaloka mihitsy tamin'ny fotoana nipetrahany teo ny hoe anara-maso akaiky momba an'izy io ary an'olo izay fitaovana maty eo aminy satria fantatsika tsara ny subvention mena zany orinasa jirama zany monsieur le député fa mioampampa ary tena vola tsy toko tsy foana kanefa dia mbola ahitana taratra n'izany hoe fahatapahan-jiro tsy mba adiny ray na adiny roa fa ndray andro tontolo ndray alina tontolo ndray andro tapany moa zany raha ny teny faritra Ambotro Manjaka akoatra ireo faritra mikaikaiky satria rehefa nalefa tanatin'ny tambazotra tseratsera izy dia miteny daholo ny saika faritra maro teto amin'ny renivohitra ny hoe aty aminay koa dia tena mizaka ny tserany aina mihitsy io tsy resaka jiro ihany fa na ny rano aza dia tsy zarizary na dia tonga tsy ara-potoana ohatran'izay teneniko izay fa mbola sady misy maloto ihany koa misy hoe efa mavomavo be le rano tonga ny atokantrano-dra malagasy tena mampalelo zany ary azo atao hoe mampametra pantanina ozy ako teo hoe inona ny tsy asa inona mandray an'le andraikitra satria tohatra ny efa nisy ihany nandraisana andraikitra teo anivon'ny fiadidinan'ny république monsieur le député dia ny talenitserasera zany nandraisana fanapahan-kevitra hoe ny esorina noho ny antony tsika moa tsy hiditra amin'izay antony aho fa izy nasorina aloha ny fantatsika ary so ianareo mieritreritra ny hoe atsehorina tsy taitra ny olona tsy mba taitra ka taitra ireo vao amaky takotra dia any vao mety hiteny hoe ka le fanjakana tsy mety ka le zao azafa tsy ho bienvenu au club mihitsy tsy ho tonga soa aty amintsika mihitsy satria ampy kosa angamba zay roa taona sy tapan'izay monsieur le député sotra ny namana erika miaraban'ny mpanaraka ny Miara Manonja rehetra amin'ity andro lakaka misy Zoma idikatra kopakopana ho an'ny petsena rehetra ho Rivomamo aloha fa tsenana Rivomamo malaza be androany tsisy sony manaraka any fa tena feno vahoaka ary androany namana erika dia embouteillage mahatsiravina niakatra avany amin'ny renay satria androany nanomboka ny asa zany misokatra ny lalana ary efa misokatra fa zany hoe discage loatra le fanjakana fa raha ohatra ka nanomboka omalina sy niakatra zareo tany mba niekena zany mba politika mba nataony dia hoe nefa tafaka tazaty amin'ny fahasankarana sy teny amin'ny aniny rareo dia morana rindra fa androany reo vao nirotoroto niakatra daholo avany atsa zany hoe le tomobile natotana tsy navelany asa tsy navelany karama tsy navelany inona fa nasina navelana sitrika tany amin'ny tanàna misy azy any zao reo vao mipotra niakatra ka ty tanàna io mampalahelo manaona ohatra zay monsieur le député ny hoe fandraisana andraikitry ny tompona andraikitry ny etiona zany amin'izay ny hoe fanajana hatrany ny tsy partan'le arety
satria reha ohatra ka misokatra ny lalina tsy izay ratsy an'izany akory fa Raha kosa ilay hoe ny fomba de misy hoe karazana hoe fanafoty famindrana nomena na ny hoe fizarana ka manomboka tany amin'ny efatra sasany maraina dia efa siroty nanaraka ny zava-misy ary tsy izay ihany angena manirika fa niainana atao ao anatin'ny zavatra tamin'ny nanomboka ny 12 andro sy ny taloha zany nanomboka dia nanaraka ny zava-misy taky zao amenan'izao ny amenan'izao tsisy zany le 12 andro le tao alohan'izao le lazain'le filomam-bahoaka ty lazaina fa hoe atao ka io mbola ny atete mbola manao ihany tamin'ny filazana atao famorina talohany isokatra ny lalana atao ny geste barrière ny rehetrarehetra zany hoe tosika antsena fiarovana zany fa malahelo milaza aminao fa nakasibosy zay nge tenenitsika fony ety kasibosy na dimanjato tsy voazara savony na dimanjato savony tsy voazavany inona zay lao zarainy io fa zany hoe zay le oeraoera lazaina zany tsy maintsy atao an'izao efatra ny anina io izy io fa banana ngamisy an'izany avany fa inona nga tsisy mijery zany anaty tomobile hoe manaraka an'izany tsisy miakatra ao ambony tomobile fa papier ny jerena zay ny zavatra misy avany dia miakatra mankaty ataona raha izy aloha tokony hoe rehefa hiakatra le olona afaka miainy ny azy hoe mahafinaritra fa inona moa nataony eo zavatra taloha reny tsy nisy izy raha taloha nisy vola be reny ny azo ny namana erika zay nefa nle resantsika hoe mety ampatahotra le izy satria mety ion reny sanatry mivavahampiparitaka ho any amin'le faritra mbola tsy nisy an'le retina ka le afaka ifamezivezy ohatray raha ohatra ka tsy misy ny azo atao hoe fepetra mifandraiky amin'izay ao anatin'izay fijerevana ny ara-pahasalamam-baoaka zay de zay le tena atahorana tsy le lalana misokatra akory no ometsika etsiny eto ary tsy hoe le fifamezivezen'le praitanindrazana fa izay le hoe fepetra raisy ny fitondram-panjakana izay tena asany io izay tena adidiny io ary zay ny andraiky ny voalohany mihitsy ny hoe mijery ny isam-batan'olona mihitsy fa tsy hoe isaky ny faritra fa tena isam-batan'olona mihitsy hoe voaharo ve le olona amin'ny fahasalamana voaharo ve le olona amin'ny ara sosialy voaharo ve ny olona amin'ny fandripalemana voaharo ve ny olona amin'ny fianarana voajery ve ny olona zavatra be deabe zany monsieur le député kasany any aminareo fa tsisy zany tsy tany any anamanirika fa be deabe zay mahisika ny Miara Manonja tsy maintsy mijery manodidina tsy tany misy ay ihany tsy hoe RN1 ihany RN1 ihany fantete natety be deabe mihitsy any jeren'ireo zavatra ary tsika menakafo samy nandeha daholo fa tsy natazana an'zany ianao mioko ohatra anankiray hoa ianao resaka fahafidirana mpianatra miditra mpianatra dia natony raha mato-ministra tsy maintsy atao ny fombafomba rehetra dia nalefa message tsy fantatro na inona mbadika fa mety izy anao fa ty-Antananarivo anao mahita anay zay zay manko le ozy hoe fitadiavam-bola anao atao be deabe oeraoera afahana mitady saosy amin'irety mpamatsy vola fa any ianao resaka fanafody araraka amin'ny sekoly raisy eritseritra erika 4 salle zany ny CEG 4 salle zany ny any amin'ny PP na 2 salle ny ambanivohitra anankiray ny sasany fa ny zavatra fanafody alefa any tsy fantatra na DDT na inona mba mitovy ny ty-Antananarivo ve fa raha misy de misy raha sotrokely ny rony sotrokely ino araraka ary ny andrarahana azy ara mbola tsindrona mitady le mpianatra ihany nasina mitady iny tena tavagnona plastika tsisy tsifirana kely azy irany zavatra tsisy ho afa zany hoe raha naheno an'le namana anankiray hoe tampreta valomanina de mitovy ary alina mbola nisy namana anakay niaraka atao radio télé Miara Manonja anakay nanazavatra io fa ianao miditra amin'ty ranso jiro ny tsika nanokatra nyty fandarana androany ty ny tiako tenenina voaka malagasy de zao raha mitesaka mbotro manjaka ianao oeraoera amin'ny PDB nisy projet ngeda be misy tamin'ny président Valomanana ao Farantsana io Farantsana io nanaovany azy satria efa tany zany efa tsinjony any tsy farampino ny jiro sy ny rano amin'ny ilany rehefa n'Antananarivo mahazo ny faritry tasy ray manontolo nanaovana an'io Farantsana io tamin'izany sady nanaovana ny lalana avany tsy hiditra Antananarivo avy amin'ny Mazanga fa tonga de any de any Antsirabe mandalo Farantsana tao zany nanaovany an'io erinjero de nataony eo de vita tamin'ny 2010 tadidiko tsara tonga indray ty président mambaoko ty de nametraka vaty fejoro efa vita an'io efa mandeha le asa Kojigrinina nanao an'io de niditra anay de ohatr'izay natao de tonga indray ny fandeha le jiro zany natokana ho anandrefa ny arivo manontolo Farantsana
asa raha zao se miaraka amin'iny andrefa itasy ray manontolo efa manakaikatra faratsirehetra any mivady ny rasa ankehitriny nampidirina satria oeraoera be deabe am'le hoe naninjerany desitana Tananarivo zay mahatonga atsika tsy ampy an'io fa nahodina te Tananarivo jereo fa mandeha pilôna avy any Farantsana mangadeha voaka ire Fianorivo ary irela Fianorivo iny de makaty Tananarivo zany hoe tsy rahahina mihitsy zany ny manodidina fa ny eto aloha ny vonjena zay izy ka normal raha ohatra ka mijalytsika azy satria avatengy iny alefany makany de zay amikampony ato tapahana ny azy de tapahana ny aroa de tapahana fa raha nyteny tam'izay isan'anatrika contre nanaovana an'io zany nanaovana io satria fa matsimbolana goavana be ny tamin'io ary mbola nitoizana tamin'ny fitondrana président Miara Zoma de izy io efa vita eo raha maka amin'ny Faransa ianao zavatra ngita be fa mampalaelo tsy any amin'ny nalehany tsy any ny atika efa be deabe ny trandrahana ianao zao mijery rano mandany tsy pita tafika ianao fa nainao mijery hoe mandala mitetezana pita tafika de eo amoron-drano eo fa mieritritra le rano de eo de mijery an'le loto anao fa reny ingy le nitenentsika fa manina raha mba nafempenina tao de trandrahana rano nahodina tamin'ny popy nakany amin'ny toerana ray mba any amin'ny madidio fa tonga de rano maloto mivoaka avy amin'le institutiony menamena be miaraka io dio na ianao raha ve tsy manahirana ilay fahaizana mametraka ny foto-drafitrasa maharitra sy ilay vahaolana maharitra zay napetraka ny fitondrana teo aloha moa io anesona azy amin'izao io satria raha entsika tsara ny kabary ny fitondrana amin'izao de ny hoe ny zavatra vitako ao anatin'ny roa taona ozy tsy vitan'ny sasany fito taona ny mahagaga nefa raha namela belatra zay nao monsieur le député mahagaga ihany ny hoe ty vonjy tavanandro misy ankehitriny ty eo ihany koa ny hoe tsy fahalehan'lay tetikasa tsy makany amin'ilay filam-bahoaka ankehitriny aloha satria raha hitantsika tsara ny hoe mivoaka tao anatin'izany crise sanitaire zany tsika na le hoe aretina andripaka teo iny ilay fitsotonga ny économie amin'izao fotoana zao to tsy tataratra mihitsy ilay azo atao hoe relance économique nidradradradraina tamin'ny heritaona ny plan Marshall hoe anarenana indray ny toekarena malagasy kanefa raha ny tatitra entsika ataon'ny banque mondiale sy ny lazain'ny solombavim-boaka namana rehetra de voatao maiky aza mitsitotongana ary ny zava-doza ao aminy misy ihany karazana ohatrany hoe antataoketra na hoe elanyelam-bidy raha le resaka solika maly indresany honorable député fidèle zao ohatra fa tsy hita ary tsy fantatra hoe nakaiza izay elanyelam-bidy goavana de goavana zay azo eritreretina ho tena mahavita amin'ny fiainam-bahoaka mihitsy raha ohatra ka mandeha amin'izay teneniko hoe makany amin'ny lalana tokony alehan'izay ary raha ohatra ka tena ain'ilay fitondram-panjakana ny hoe inona aloha ny priorité amin'izao zavatra mahazo ny firenena zay efa resahantsika mihitsy hoe mitrosona amin'ny tany tsy mba hoe eo nelanelany kely fotsiny naotra fa efa tena mitrosona amin'ny tany mihitsy ary ilay programme anasa-panjakana ilay programme général de l'état PEM mataty eo hina IEM moa izy ny tanatin'ny programme tsy ny ohatran'izany zao tsy hita tsony hoe inona zany ilay tena paikady marina ila le tena politika mpitatana marina ary tena mampimetram-panontaniana mihitsy hoe mbola misy mpitondra veto ary mbola misy mpitantana ve eto mbola misy mpanatanteraka veto mba hanazava farafaratsiny amin'ny voaka malagasy io moa angatahanareo solombavim-boaka foana ny hoe mba hifanatrika mivantana ary ifakahazo teny satria samy miteny malagasy de mba ho hain'le voaka malagasy zany lalakaleany lalakizoriny mba ho antoka ho azy hoe izahay raha ohatra ka niaino an'le fifanatreny membre ny gouvernemanta sy ny solombavim-boaka zay nametrahana fitokisana de zao zany mety mba taratry ny lalakale fa amin'izao fotoana zao toatrany tsy zany miseho namana solombavim-boaka satria ao anatin'ny fitokanana foto-drafitrasa de tsy misy eninao mafinaritra fa tohatra manentsika ny filo teo lomarika valomanana ary ny zava-doza de ty tsy ilay asany no lasa andrefesan'ny tenany na hoe hitsarany voaka azy fa lasa izy indray no miseho référé amin'ilay lazainy fa tsy vitany teo aloha ahoana moa zany ilana zavakany zany hoe mijery todika amin'ny zavatra tsy nataony teo aloha na hoe zava-bitany teo aloha de izay ny fomba andrefesany azy satria mahavita mandoko sekoly izy na mahavita mandoko hôpital zay efa teo ihany izy na mahavita mitokana lalana 15 kilomètre izy de io zay io izy mivitako anatin'ny 2 ans tsy vitany sasany ao anatin'ny 7 ans fito taona zay zany mampimetrape amin'ny mpantaniana be ny ihany ny hoe ianareo solombavim-baoaka ao anatin'le mpanaramaso ny asa mmpanatanteraka
ary mitaky mihitsy azy aza atao hoe nareo mihitsy no tokony ibaiko na ny hoe tsy mibaiko moa zany fa ny hoe mitaky an'izay le hoe programme ny fanjakana zany mba hipaka mivantana makany amin'le vaoaka malagasy le izy fa ny zava-misy amin'izao fotoana zao a de resaky ny jamba sy ny marenina ary manahirana ao anatiny hoe lasa lay fanjakana indray tsy mitodika makany amin'ny vahoaka mivantana amin'izay zavatra ataony fa tia mpanohatra izy no manehohevitra tia mpanohatra izy no azo atao hoe manentsika an'izany hoe faneho-kevitra tsika tany anatin'ny fanoherana izany zay na manerika no zavatra mampaleso sady tsy mbola niainana hoa mbola tsy nisy an'izany ty atao ty Madagasikara ty hatramin'izay hatramin'izao raha tsy tamin'ity fitondrana hafa kely tikatra zany hoe le tsy vitan'ny olona atao anatin'ny impolo taona marina ataony amin'izao fotoana tsy mbola nisy rehefa mifanaraka anao hatramin'izay de hoe misy fasafasy foana io raha ny taratasy bodosy eo amiko isaky ny fasafasy tsy haiko soa nisany eo amin'ny broko ny antony de hoe isataona isaky nisy ny fivoriana de tsy maintsy miatrika ireo na izy manao interpellation miantso ny ministre ny député fa zao paikadiny izy mianakasy satria izy ny eo anatin'ny bromatre ny antemera-pirenena de baikeo avany io ke le lazaiko hoe zay zavatra tarahana ato a miakatra makany aloha de rentiny mamonjy ary amin'ny brondrareo amin'ny folobin'ny RD de io no entina makao hoe zao mipaikadinareo amin'io paikady avany daholo namonona io satria tsisy raha vita tsisy asa vanona natao a inona vitan'le fitonanana de rotaona sy tapany meko anao fotsiny anankiray ndazy izy fa amokatra vary anao exportation na vary anamaty sika ozy ary tena mazava be de reno me hoe tsika anao maty any vila ohatran'le fanaovana CVO de zay ko le famatsimba nevera fa vita trangalela le zavatra ka hoe nanino ny président Ravalomanana na vita an'izay nanino ny président Irajomampianina nanaraka ny dian'ny président Marc Ravalomanana me ko ohatra anankiray anao resaka fanaovana zezika nanaovany hoe resaka midina izy taloha amin'izay tany toerana le tsika tsy maintsy anampina ny tantsahano zao anao zay aiza diva misy usine ngeda hoe saingy ampitehanindreo fa se amin'ny vahoaka ny aroasany Ambatondrazaka fanaovana zezika tao amin'ny fitondrana efa nitabatambaina fasafasa oatra zany any tamin'ny premier ministre nanaovana namerina indray fanaovana zezika Ambatondrazaka hoe ho averina iny moa président Irajomampianina tsy tapitra amin'ny mandahany fa tonga de vitainy ndray to amin'ny zavatra mahamety azy centre député mialatsiny fa tao anatiny tena fa tsy tam'izany mihitsy nieritreritry ny tena fa iny tona izy rava le izy tsy vita le zezika fanaovana masom-bolo mamioka firiny tsika fa ty mahamenatra ho a le zavatra resahana aizy ianao fa mifanarahanao tao a ny vorony bromaritra fa no mivadika vetivety eo a dizy menakaviny eo napetraka zay nataoko anao hoe miakatra manao ohatra mifoatra mpitsoka mizika le eo amin'ny assemblée nationale miditra ministre de miakatra miditra député de aveo manana de miverina rindray tao ihany ny ala de maody manao passe-bola passe-tolaka eo inona ny zavatra atao nefa tsisy fantatry zao na ny anakay mahasoa vahoaka loha teneny koa zany fa zany hoe tonga moa ny anakay mahasoasoa azy fa ho avy any président de miakatra satria avanytrio misy koa bromatro anaty de iny izy manaraka iny mandoko ozy se fandokona tete ditanao tsara tadio tsara fa nandeha nidina kamo mazangasika tadidinareo tary Amborovimo le nisy akolo manara-pendra le niteneny koa hoe oranga reto a 100 metatra miala amin'ny anankiray misy EPP de hoe taona namoahana hoe amoahana tsy maintsy akizy maino ampianarina amin'le indily sekoly manara-pendra efa nitokanana tamin'ny 2020 io de overenana indray androany tamin'ny fakomoaly nitokanana indray inona dika zany zay zany ny zavatra misy de hitanao na lokona daholo na boro hoe na inona lokona an'le lokony zany hoe volan'ireny fa tsy satsoa zany afaiza marina ny tena vola hoentiny ty fitondrany ty fa raha jerena ny avan'ny vila sy ny anange zay mitinety fa Miara Manonja zany ady goavana be zany erika tena miady sika ary miady daholo de nanaovana message de any velany fampitady zay mahatonga mpamatsy vola emotra io fa tsy vola lalalipona volan'olona fa ianao trosa ratifienao le de mitonga le vola le voaka malagasy refa ianao tao anatin'le izy a menatra ianao satria mampibaby trosa reta taranaka malagasy eto ao anatin'ny firitona nefa tsy ninanany a sy nohaniny nefa izy no mandoa azy ao anatin'ny hoe efa
hitantsika taratra monsieur le député hoe efa manomboka amin'nyrayina le vahoaka efa manomboka amin'ray saina ary efa manomboka amin'ray foary efa manomboka mifampiresaka mifampita hafatra ary mahafinaritra ao anatiny dia ny hoe nareo hoe mba miaino miara manonja zao ndray ny zavatra nyresahan'ny député nambanivohitra zao ndray nyresahan'ny député fidèle zao ndray nyresahan'ny ianina ary anaovandrareo analyse mihitsy ny zavatra resantsika reny re moa le ambe tenintsika etony hoe izay no tsy azo anaovana fahatany amin'ity fandarana miara manonjy ity fa tena lay asy ny tanindrazana mihitsy ary tena lay vahoaka andrianina mihitsy no azo atao hoe solotsika teny eto izany taraina an'izany raha ny vaomaly ny vaovao eny mbola mitohy foana zany ny azo atao hoe antso fitarainana sy ny hoe antso filana vonjy ho an'ireo prétendazana etsy atanandrano zay entsika tsara ny tantarany hoe misy karana anankiray mibody ny tanin'izy ireo zay izay anana ny titre sy cadastre mihitsy ary efa niakatra raha-pitsarana izy ireo fa efa nandresy foana fa tampotampokeo moa misy ihany ny tiktakodo amin'ny atsinokoena rivolala misy ihany ny lavatanana ao anatin'ny fitsaranao misy ihany ny azo atao hoe tsy maty manota fa manodidiko fe lehibe misy ihany ny pretsy kombakomba am'izany hoe teratany vahiny zany ka eo no anairana ny saintsika voaka malagasy rehetra satria efa misy namana solom-bavim-boaka manao efa manomboka mitsangana daolo ny gasy ty tanindrazana rehetra eny fa nahatra amin'ny mpitondra fivavahana azy dia manao antso avo ny alerte manao antso fanairana zany ny mpitondra fanjakana indrindra fa ireo solom-bavim-boaka izay nanao an'ilay tolodalana makasika indrindra ny fizakanana ny zay nationalité malagasy izay ny manahirina ao anatin'izy ity misy mamily ilay resakitsika ny hoe fanavakavahana tsy fitiavana vahiny tsy ohatran'izao azafady kosa efa nanazavy isika teto ary maso mahita mihitsy mivandravandra ohatra ny tafika andrefa tanàna ary sady mararo ny mahamenatra ohatra ny vai akandrana ny fitsikompakomban'ny mpitondra fanjakana amin'ny teratany karana izay manam-bola izay manjakazaka izay manao tsinotsinona ary manao zunona mihitsy ny asina mahamalagasy za moa dia matetika sary-piara amin'izay le hoe asina mahamalagasy zay foana satria ny tena gasy ray gasy reny ary zany gasy zany fon'andriamanitra ho an'ny taniny ka loza ho an'izay tsy mahavita miaro an'izany hoe tanindrazana fonjanahary tsy fon'andriamanitra ho antsika zany indrindra fa ny tolona nataon'ireo razam-be tsika teo aloha namana solom-bavim-bahoaka dia ho sanatry ny vavararaka tany ve reny dia sanatry ny vava ho tsinitsy ny avitsika ve ny raha latsaka tamin'izany nataon'ireo mpanjanaka atsika fahagoly izany fa ankehitriny inge misy manjanaka atsika mivantana mihitsy ary hita maso raha ohatra ka tsy teny afa-tsy lay abe ny tany eto Antananarivo ndresany namana député fidèle tetony hoe ny akabetsahany Antananarivo zay tsara indrindra ke ka efa lasa ny karana daoly ary eo le karana manjanaka atsika amin'ny endrika maro karazan'ireo io mahasaro-piarintsika io hoe mbola tsy manana nylay nationalité ary izy efa zany no ataony ary ny mampalelo ao anatiny ilay azo atao hoe erim-pamoretan'ny gasy mitovy amintsika ilay fitsikombakomban'ny mpitondra fanjakana manery atsika anaiky zay tian'ireo teratany vahin'ireo atao izay nge le zavatra atsika entsika satria ho tandondomondoza indrindra fa ny kibo-numerina zay to efa betsaka ihany nefa nizimbanzimbaina betsaka ihany nefa hoditsy hita ireny azo atao hoe vakoka na patrimoine mamerina numerina ireny akoatra ny any amin'ny faritra sasany satria efa manomboka entsika koa zany zavaty io na lay kolotsaina azy ilay nampiavaka atsika voaka malagasy ohatra zany ny gymnase gouverne Majunga io izay namoahana elita maro be lasa patrimoine izy ankehitriny ireny zany io resahantsika io ireny hitondrantsika fitarain'io ka tsara toeranao andre mato solom-bavim-boaka raha iresaka n'izay le hoe tolodalana natolotry ny namanareo solom-bavim-boaka makasika n'izay fizakana ny zopirenena malagasy izay marina tokoa zany namana erika satria ny zavatra anakay nafinatrahako ny zavatra ny hitako to amin'ny manjery anakay ny laza antsoantso nataon'ny KMF Koloe mikasika ny hoe mba ameo anay le tolodalana fa zay nay miteny eto hoe anjara reo resaka famoahana zany ho hitany rehetrarehetra na fikambanana io na inona kasika ny ho an'ny Madagasikara ty na iza tokony omenany zany
fa magaga hoe inona tsy izarana an'izany fa nantokononkonona oentina zay le nylazika anareo tamin'izay hoe ato amin'ny assemblée nationale nareo mpanohana mpiaraka amindreo ihany no mahazo io zany modinamboarinao le izy zay mahatonga an'ity le hoe science plénière tokony niakatra tao a ahitany vahoaka manontolo zany hoe directa zany io mahatonga daholo mahita ny olona loatra satria tsy mandefa solotena nafinatra ny antsony kaimefikino hoe ary zany teny any kaimefiko rehefa tsy manana nareo tsy meny makanisa fa menay Miara Manonja nareo hoe rehetra zay tody-dalàna ataonareo zay rehetra mangataka de omenay afahanareo menay hoe ohatra ninona zany zavatra avoaka ty aloha tagna mangary ary isorana be deaibe a maly misy namana anankiray a niakatra tao amin'ny plateau anakay tao amin'ny haino manjery anakay nilaza mikasika an'reto hoe fanomezana naturalisation na zopirenena ho an'ny vahiny ty katra mitsangana mihitsy izy fa tena rakarana nomena izy isy mialatsiny a fa silamo izy mivavaka amoske fa tena nitsangany rakarana aka miangaviana fa zaho izy izy silamo nefa mianga aiza mahame oka tsisy misy famezana zany zopirenena zany na iza ka mikasika tany a ho an'ity fa rano tarainy teo hoe silamo anga izy erika silamo zany olony zany ay zao vao mivoaka ny resaka fa izy ty tena mpanavakavaka olokody reo no tena mpanavaka zany manavakavaka zany hoe io moske hitatsika rehetra be deaibe raha Madagasikara io misy tsy azo idirana silamo malagasy fizy menakavy tsara kravaty daholo mivavaka ao name ohatra mihitsy izy tamin'izany ary name ohatra koa izy anankiray hoe reo gasy miasa mikarana ka mandray karama antanio reo izy fa sady manozona izy mamen'le vola nafinaritra ny ianao an'le rangah hoe ay ve tanteraka nafinaritra aloha hoe le tsika menakavy le dinika le afatra ataotsika tonga any amin'ny olona de lasa miparitaka le izy erika ary nafinaritra zavatra andresantsika daholo zany omeko ohatra anankiray ianao a amin'ity resaka hoe nationalité naturalisation ty matory eo karahan'ireo mahazo toerana be deaibe firy nivaky fasana teto Madagasikara firy nivaky fasana tolapatina tsy haiko tsony na firy efa tsy fantatra tsony na fi raha entina angamba li de ray cargo tsy fantatra tsony fa inona ny nataony zantarima tamindreo nisy anankiray azo ve mba nisy anankiray hoe ty le mpanao le izy a fa reto mpangalatreto makaniny zany hoe nidika zany normal raha ohatra tena mamasina ao a tsy kristianina le olona fa tsy saninina tamin'ny baiboly misy antony zany nanongoantso a etsatra resaka ambanivoatra mialatsiny fa taritoko kely izy namana erika tam'ty amiana ara-pahasalamany ty efa nataoko antso ty fa efa manomboka manony ataony ny filoha mambahoaka io le manao io tsy fitsidiany io fa mpanaovana propaganda satria efa tsy mety tsony tapany voalohany de efa manetsiketsika manao hoe zany nanao an'izao na vita an'izao eto de miteny any ataotsika osana mihitsy ataotsika avo feo fa ny sotoavina malagasy de tsy potehanareo nareo ihany zay mipaikady eo efa potikareo tamin'ny heritaona eto zany ny olo magasy rehetra raha Madagasikara de mena zay sotoavina zay de resaka famadian-drazana famerenana ny razana ho any an-tany-drazana de eto zany de milaza efa mandeha mivoaka nareo manangony olona tsy maninona alohan'ny olona zato a na zato raha zay nareo fa tsy maintsy anao an'io asiny olona itia amerina ny razany a ary anao famadiany razana amin'ny tontolo ty fa mafy aminy io marary aminy io ka zay rehefa tsy ohatra ka ohatra zay de ohatra nyty resaka lalana vakila nomboka androany ty raha tsy nidina tany président Ravalomana nasana moka an'io ohatsy tsy nitaritiny taondray aloha de nasidy 12 de dio ny lalina tsy azo sokafana ny ery fa rera Madagasikara fianarantsomanontolo io mamady razana daholo indretrarehetra mazanga izy iny mamadika dao io zany zavatra anankiray ka resaka zay ngamba resaka resahako amin'ny resaka hoe inona ny tontolona ambanivoatra daholo zany a fa ny zavatra tena nakarary a de nakarary ny saiko namana erika fa aveo toizanao le izy a fa efa nietsika ihany le nefa kananontany ny fifamanoro tao tsirabe alohan'izany aloha ditsika lava de miarabandreo ary mirary soa anareo fa miakatra fitsaranandro andro laha tsirabe de mirary soa anareo a
ho an'ny namana rehetra ondray aman-dreny manaraka ndio raharaha io mitovy tamin'ny titotanarivo ihany a teto moa zay izy 12 menada ireo zany reo namana rehetra Tsirabe iakatra fitsarana indray androany a mikasika an'iny tamin'dao Tsirabe iny ka zay ny teneniko an'izay fa ny resaka famanoro a resaka tsy fitiavana io inona n'izy rano ny tanin'olona ary izy raha ohatra mieritreritra fiompiana ianao fiompiana any ambanivohitra dia hoe ina le fifamanoro a nanao miaraka aminao reoziana nanampitosika be deaibe amin'ny resaka fiompiana dia alaina dolo le tany dia hoe ho avitra raina ho amin'ny malagasy raha zarainaoko ina anao taony aoko ianao raha tsisy afitsoko ngay olona raina roko hoe andana ohatran'le olona zaraina omby olona ray mianao dia alefanao ny tele ray manoto tele ray manao makan'io hoe ty le omby zay fa tena mietsika misy le filomamboaka na me omby anankiray ho tosika fameno a ho an'ny ramatoty na ho an'le rangaty fa ngay ho vitan'ny omby ray fa patantsy daholy a Madagasikara meko anao fitenenana nresaka tsika be nao teo namana solombavambaoka izay mitsy li satria izay le nresantsika teto tamin'ireny fotoana reny hoe efa matsiaro tena ho tompona andraikitra ny voaka malagasy efa matsiaro tena hoe manana didy no amin'ny fijoroana fanehoana izay famarinana izay tsy sanatry mivava naneo erisetra be fahatany raha ny mponina tsika be zany fa kosa le fandraisana décision tsy mifandraika amin'ny fiainana izay efa tena hitondrany ny gidiny fiainana mihitsy no natonga ndreny etsika tsika be hoe moa izay nanasoketanatsika eto Miara Manonjany hoe misy ambadika politika misy député time misy an'izao kanefa mahatonga antsika miteny eto raha le resaka fizakana ny zoom-pirenena malagasy teo ndresany iverena kely iny isaorana moa ny namana ny sasany ao anatin'ny anteny-pirenena zany hoe niemitra tamin'iny fotoana farany hoe aleo dinihana tsara aloha lo tsakotsakoina tsara aloha fa izay no mahatonga antsika miteny mantsy na dia niemitra ary zay azo atao hoe fandinihana zay lahadinika izay ny atao antsika ny saosanatry mivava isoko mangina ohatrany rongisao ka ohatran'ity sa tamin'ny fian'ny mpanohitra ty vaky le izy vao samy taitra hoe faona marina ny tena fandehana ka aby resaka zay mahatonga antsika hoe miaro aty amboalohany ary mametraka n'izay ary fenitra izay ny hoe aoka mba tsy atao an'izany ilay fitantanana ny andraram-pirenena ny resaka amin'ny tontolo ambanivohitra moa ianao dia tena mahavelom-bolo mihitsy raha ohatra ka hoe ohatran'izany daholo ny firesahana ny hoe tontolo ambanivohitra satria raha fantatritsika tsara ny statistika dia hoe ny 20% isanjato raha marina zay ny 20% isanjato mivoaka malagasy dia tatsaha avokoa fa hatreto ohatran'ny tsy tataratra mihitsy ilay fijerevana mivantana na hoe ny fitsonjovana zany hoe taopambolena raika ambiroapolo sy roarivo sy ny roa ambiroapolo sy roarivo zany izay tena enkina ny ain-dehibe ny ekônomia malagasy mihitsy fa raha nitatsika amin'ny kabary isatsokaja sy ny oairaoaira tsy maintsy mandeha dia zavatra hafa mihitsy no miseho ary na hoe ao anatin'ny azo atao hoe kabary ofisialy ny filoham-pirenena farany teo azy dia tsy nahitana taratra n'izany hoe mahakasika ny sosialim-baoka izany 20% isanjato izy ako teo ny hoe lazaina fatatsaha fa raha ny zava-misy dia ohatrany tandony midoza ngera zany tontolo ambanivohitra zany ta ohatrany tsy misy hitanao taratra ny hoe iny efa nisy ministera-piana anankiray ka ny zara zezika tatsy nananao zavatra tatsy fa ny mifanohitra amin'izany azy ny betsy mitatatra moa hitatsika iny ny loza saiky nanjo azy ny faritra maro ny any Bamangoko sy ny ohatran'izany zao moa ny tonga soany aminareo mieritsetosika ilay tetikasa saingy izao ny tiana tenenina monsieur le député tsy ilay tetikasa ny mpanjakana eritreretiny amin'izay mapety azy eo ampandronona koa ngena ny toerintsika fa tsy mifandraiky kosa amin'ny filan'le vahoaka indrindra fa ilay teneniko hoe lahara-pahamena izay hoe lahara-pahamena ve zao nikanja manara-penitra manerana ny Madagasikara raha ohatra ka kereny hitantsika eny atsimo dia tohatra ny kianja manara-penitra ny tenen'le filoha tohatra ny hoe tanora ho rekrutenanao miaramila ny resahana tohatra zavatra mampiaby eny any fa ilainy nampanantenana teo aloany hoe mba tsy siny alatrombo ohatra dia hoe ka sina piso amin'izay afaka araha maso afaka detektena na ny mouvement-le omby azy na ny lalaka izorany azy na ny zavatra hoe mety mahazo andren'omby reny azy ny mampalelo ao anatin'izay dia ty rehefa maneho hevitra na mieritreritra ny ampitafatra mivantana ny vahoaka zay mifidy azy ny solombavambahoaka dia amandrivo ny tafika na ny zandary na ny polisy na ny miaramila eny fa mety nahitantsika olona civil koa tao anatiny nisy ministra tao anatiny tsinona mahavita mihitsy ny manerana n'Antananarivo ary mahavelom-bolo hoe raha ireo no miady ao fahavalo raha ireo no miady amin'ny dalo dia ho fongana ao anatin'ny ray andro kanefa tsy izay ny zava-misy
to mbola misy ihany mpiarabelona amin'ny tena mpiray-tanindrazana mitsomponenana to mbola misy ihany mpiray-tanindrazana amin'ny tena maty noho ny afitsika zany a asandalo zany zay le teneko hoe ny any tontolo mbanvohatra raha lazaina le 9 kanefa ny mitsingilaila na mandry tsy lavoloha na hoe mandry andiranantsy noho zay afitsiko ny tsy fandripalemana izay tsy voafehatsika ary tena refesin'ireo dalo ireo mihitsy azy a ny heriny zampitandro filaminana zany ataontsika ahoana moa ny voatra ao anatin'ny fiainantsika ataontsika ahoana ny eritreritra ny ekônomitsika hiakatra nefa le vahoakantsika tokony hamokatra tsy mipetraka ara-dalàna ary matahotra ny onina ao amin'ny toerana izay mahazatra azy ny fivelomanao aminy ary mamokatra ao amin'ny taniny raha tsy resaka afa-tsy zany hoe loatra mangory zany izany maro voa izany be de be ny lemaka tokony amikarantsika eto na io faritra tsy mio azy mamokatra ngeo misy vokatra azo karina ao anatin'io fa tsy hoe ahitany foana fa saingy zay le politika mpitantanana zay tohatra tsy mifandraika loatra amin'le filano isaky ny toerana misy azy ka izay zany mampametra-panotaninany hoe tena makany amin'ny lalana tokony izy marina ve ary tena eo moa le hoe lazaina fa misy ny atao hoe évaluation na ny hoe maridrefy fandrefesana lay asan'lay membre ny gouvernemanta fa hatreto aloha raha ny zava-misy dia tohatra ny tena samy teny ihany no mitady vaolana ho an'ny fiainany tena tohatra ny isika eto amin'ny miara manonjy ihany no sasatra mitatatady eto ohatra mitady tsy eny le fitondrana lazainy fa ary ny anamarinako an'izay teniko zay ny hoe tsy hainao zay mitety-tsena korozy ny anan-kendry ampianatra anay na hoe ianao zay mitety-tsena kory ny amin'ny lesona anay izany hoe izy zany tsy miezaka mihitsy ny hainony zavatra totenen'ny mpanohatra ary izy tsy miezaka ny ireconnaître an'izay tsy fahombiazana zay mihitsy hoe izy ngeka tsy mahavita midiny fotony amin'ny antsony zay hoe izy ony sambany mitsidika ny soalala manino raha mitsidika ny ivetsaka kely tsy ovina anao mba teo dia misy miteny mihitsy hoe mba tsy dio zay eto amin'ny lareunion kely anatiko compte FB hoe any soalala ny jehanao maiky be fa lareunion kely amba maso eto jereo mifiainandra malagasy eo amin'ny lareunion kely jereo mifiainandra malagasy amin'iny antsalovana sy rehetrarehetra iny mba manahoana ary mba trapanao ve fa anisan'ny tompona ndraikitra ianao mampantra vahoaka ohatran'io za moa dia miteny foana hoe lasa ny mpisehatra ao anatin'ny secteur informel mia maro ary mia betsaka andro amanalina hitantsika eriky ny lalana zany ary tsy neto andreny voatra Antananarivo ihany fa saika manerana anosa hitantsika an'izany sehitrasa tsy manara-dalàna zany noho ninona izay le hoe izy no mikaroka vahaolana ho an'ny tenany sisa satria tsy hitany taritra izay le hoe fiahina ny fiainany mivantana zany somary mibana kely moa tsika mihalala anatin'izay le hoe tontolo ambanivohitra zay satria izay le teneniko zay le hoe ao anatin'ny fialantsika ao anatin'ny aretina engane ka tena izay marina ny hoe manompoka miala ao anatin'ny aretiny tsika fa eo kosa le tena tokony hojerevana mivantana amin'izay satria na dia alalaka ary ny lalany famezivezentsika ny fahefa mividintsika dia tena mitsitotongana any ambany mibany zero mihitsy ambaliny zero tena tsy azony eritreretina intsony zany fa na le zavatra ho amidinao azy tsy misy mpividy satria samy mahantra samy tsy manana zay fahefa mividy zay ka asa hoe manahoana monsieur le député fijerevana an'izay le hoe social-mbaoka izay ao anatin'izay fivoahana ao anatin'ny crise ateriky ny arety mandripaka zay fivoahana amin'ny crise namana erika dia ohatran'izao ny fahitako azy raisiko aloha atao satria nyresaka tontolona ambanivory isika aloha azava tsara ho fatatra mivoaka malagasy fa izay miteny any fotoana marina zany ny 80% mahery dia sainga ny tontolona ambanivohitra ny voaka malagasy fa ny zava-misy dia zao resena abadona atao zay tsy tena tsy miendrika atao amin'ireo tantsara eo ahafahana mandrisy azy aizadino feto Antananarivo anie namana erika tsy era-tany ndre voaparitany dia olona ohatran'ny immigré manao immigration ny tenany zany hoe manao immigré zany hoe mpitsoponenana miala any ambanivohitra mitady toerana tsara na voafitaka izy ihany na inona na azo azy dia hiakatra hitandrenivohitra tsisy malagasy mihitsy izy teny eto hoe teraka teo amin'ny esplanade Analakely tsisy teraka teo izy milaza hoe teraka teo amin'ny esplanade Analakely fa vany ambanivohitra daholo mameno eto dia lasa zay fa tsisy bijery le any raisy eritreritra hoe ny lalana
erena manodida route nationale mivoaka na Tananarivo manontolo mety ho tsara fa ny any anatiny any rehefa niala ny filoha Marc Ravalomanana dia vita tanteraka satria tsy nisy io zao alefa le mizary izy ame azin atsaiky nisy an'izy hoe zao fa izadino fa ny devoir an'ireny miainana angeny tamin'ny président Ratsiraka fa ny infrastructure an'ireny gazoaly entina miasa mécanicien parc ninina tsy misy fa alefa fotsiny taxi zao ohatran'ireny rano vaky reny ndana atao fa anaovako propagande fa nanao an'izao tsika rio nga io mihodina ohatrina budget amin'io dia ohatra mitovy zay moa tsy nietrety lizy fa tsy fantatra fanjakany ty hoe inona ny amehana ary inona ny tokony aso voaka malagasy ahafahana miala nyty faorina mamenjady ny olona rehetra any daholo resaka fanampiana fampianarana resanareo any velona miara mijeritsika samy manaraka any ny olona mitovy daholo ny vola omena mpiana na mpianatra rehefa mahazo vola daholo ho mahazo ny ray aman-dreny mahazo hianao tsy misy zay ny teneko aminao hoe nasitilo ianarany ankizy any ambanivohitra tsisy tsony dia minaza anay fa nentina indray le resaka reny tsaratsara dia izao azy tonga kapetso tsy arata reny table anareo satria nomoanina fa ho avy ianao fa miala amin'ny toerana nandehanana zay le propagande efa manomboka izy tsaka izy io dia avany izy mamela azy andray azy zany nomely amty fa ary korotana ny ary zay nanoana azy taloha satria ny olona tsy adalako ny olona aveo menao bala aloha anao ty jabora vava ataonao lavy ty tsy mety amin'ny olona dia lasa izy mivadika za efa niova dia nytenenao teo miova le vahoaka ankehitriny mijery izy miresaky ty honorable fidèle resaka industriel moaly mba fantatra zay ane ny adinany ty zopireneny ty izy daholo manondrana ny are-pireneny ty Madagasikara ary mivakiny le raha namana omaly tao amin'ny plateau anankiray tao amin'ny ara-manjery fa ny vaty sosa volamena dia tsy misy afatra reto karano reto zay mamay azy eto ary tena marina zany io ny azy ary manomboka zany iny le resaka modra masa na inona namidina oety na hatramin'ny dranaka rahalahy manao azy fa le gasy takona efa nydina tao amin'ny assemblée nationale ny zavatra ty satria mikasika le hoe inona ny tsy tiavanareo ny orinasa malagasy tsy tanta le fitondram-panjakana io manko mampatahotra azy satria manomboka mafana ny raharaha erika ary zay ny tsy tian'io fasafasa io fa voavely eo tanteraka izy jereo daholo ny any aman-jary finosany entana avany velona ny daholo io natao publicité fa le vita eto Madagasikara tsy misy le mba ataon'ny malagasy reny ninjehana moa zany neny lazaina fa neny ty koa reny ninjehana daholo satria tena gasy fa tsy sarinana zay natonga ny teny hoe tirono amidiny reto ianao ve dia ahoana mieritreretinao industrie malagasy nanana izy azy zany nampampimady reny tout le monde tiko fa eto Madagasikara na manerika mbola tsy vita na dia fanjaitra re zany natonga ny hoe nandro siramafy na ny anjehana président Valomana na ny anokatra an'io hoe any ananina zone misy daholo eo anatin'io zone industrielle tsisy industrielle nitsangana teto fa resaka bizina ivelany daholo nataony reto mangataka nationalité reto hoe ahoana nitrandrahana ny sosy ty any Madagasikara mbola libre ny famoahana ny entana ny famoahana ny arena Madagasikara ary ampidirana raha mampiditra izy ino ny entana biscuit savony mahita anarana savony tsy fantatra zany ianao fa nga tsy mandeha tsony ka le savony nosy fa maninona raha ino atao hoe ambary io dia ampameo toerana izy dia mba songadina ny zavatra ataony zay dia manohana ny savony malagasy zany viteto nresaka ianao moaly resaka menaka avany velany azadino any na manerika efa monopoliser zalahy io nga tamatavy fa mifoanany daholo le nanangana tamin'ny mazangara ireo mba nanangana hoe tsy azo manao reo fa nda ary ty amin'ny fanjakana ohatra ny anaovan'ile vanille zay indrindra namana solombaviboaka zay tokony hoe fanomezana tombon-danina na hoe ny fanomezana vahana zay hoe ampisehatra malagasy ao anatin'ny vokatra vita malagasy zay no mampametra mpanontania satria raha hitantsika nge na ny azo atao hoe mpandraka izay miasa ara-dalàna mandritry ny androm-piainana izy eo foana fantatra fa tsy maintsy eo foana ireo mpandrakan'ny université ireo kanefa na ireo azy dia mikaikaiky efa tsy mahazony zany atao hoe karama ny sasany hoe folo volana sasany volana vitsivitsy maromaro tena
mahagaga ihany zay le hoe mbola misy tompona ndraikitra veto amintsika sa hoe manahoana satria raha ohatra koa ka mbola nisy ny olana tamin'ity fitondrany ity dia matetika hitrangan'ny olana foana neny amin'izany hoe anjery manontolo izany ny tena mampiay azy zany a satria na ny miankina amin'ny fanjakana azy misy an'izay le hoe ajarizary zay a ny azo atao hoe tambo zay atsembohan'izay maika moa fa ny tanora malagasy zay nyteneninao teo hoe tokony hisehatra amin'ny vokatra malagasy noatra zany kanefa moa ny zavatra hitantsika dia maro ireo nasa nakatona maro ireo tratra ny antso zay isan-karazany amin'izay le hoe ataony ny mpitondra fanjakana izany amin'izao fotoana izao tena mametram-panontaniana mihitsy zany ireny azo atao hoe mpiasa amina zona franche na miasa amina société tsy miankina ireny satria raha fantatsika tsara dia efa manomboka amin'ny teny ihany koa ireny tompona orinasa ireny hoe tsy ampy anara-manam-piasa ny teti-bola eo aminy satria tratra n'in'le krizy iny dia izao zany efa mametram-panontaniana zany zay teneniko zay le hoe ireo tanora malagasy hoe hoaiza zany izy ireo anao inona zany izy ireo atsoatsy ary velona amin'inona satria samy efa tratran'izay fahasaranan'izay moa dia efa mibabitrosa mihitsy zany hoe na hiverina hiasa azy raha tena andriamanitra tavaverina amin'ny asany azy dia mbola anefa ary mbola andohan'izay le hoe trosa mibabena tsy fidiny izay tsy fidiny ozy azy satria maninona isika nge to mbo nahazo vola be ihany to nahazo centaine de millions de dollars ihany nanampiana ny firenena malagasy ny atrehana ny covid-19 kanefa ny mba firy tamin'le tanora ny ala tao anatin'ny asany firy tamin'ilay mpiantsehatra amin'ny fitaterana firy tao anatin'ny mpiantsehatra ny fizahatany firy tao anatin'ny etsetretsetra no mba nazo zany atao hoe tosika eo amin'ny fiainany hiatrehana ny areti-mandozy zany ka noho izay tsy fahatongavan'izay le azo atao hoe fanampiana azy teo ampelantanan'izay dia tsy maintsy mitady vaholana izy lasa izy ny sambotra nangatakandro izy tamin'ny tompotranony na mivarotra ny entany tao an-tranony izy hatramin'ny hoe ambeteniko eto foana moa satria mampalelo izy sady mamenatra ozy ny hoe lasa mivaro tena mihitsy le zanaka malagasy mameno tanàna feno mpivaro tena ary hatramin'ny tsy ampy-taona fa mba aiza ny tompona ndraikitra amin'ireny aiza le eritreretinao mpiasa satria eto amintsika sady misy ny ministre ny population misy ny ministre ny santé misy ny ministre ny éducation nationale misy ny ministre ny industrie etsetera fa tohatrany tsy heninao tao anatin'ny fotoana tokony nandraisan'ny fanapahan-kevitra tsy heninao tao anatin'ny fotoana tokony andraisan'ny amin'ny mahatompona ndraikitra azy ny hoe anjarako no mofehy an'ity départementa ndraiketako ty noho izany izao ny zavatra hitako mampety azy ary tokony henon'le vaoaka sy mipaka tany aminy zany mba tsy hevilin'ilay loza manantanina amintsika ohatran'izao oka tsy hoditsika tsy hita izay zavatra teneniko zay ny hoe ny ateraky nyzany fivoahtsika ao anatin'ny amianara-pahasalamana zany nkeka mbola barainga mbola tena arafesina tateraka mihitsy na isika hiatrika an'izany azy manjavozavo be ny any ary azao zavatra hitatsika ifampiresahana zao izay le teneniko teo hoe varinina mifamaly amin'ny mpanoha ohatra fotsiny ny fitondrana izay zavatra tsy tokony iseho mihitsy ny tokony hoe andrefesan'ny asa vitany no fa mivoaka amin'ny tsara azy hoe mety ve ny nataony sa tsy mety fa ny mamaly antsika moa mamaika azy mamaly antsika zay miteny ny vidy menaka 570 mamaly antsika miteny an'le menaka ray alina mamaly antsika n'le miteny an'le vary 700 mamaly antsika amin'le miteny hoe mba jerevo ny fijalian'ny olona eny amin'ny faritra iva maro isan-karazany ny mamaly antsika isan-karazy be dia be ny mamaly antsika anatiny aiza le fampanantenana lalana rainy 44 aiza le rainy 13 aiza daholo dia zay tenenina rehetra faranteo moa ny be ny tanàna natananarivo capitale ngeza be tokony hafinaritra ity aiza zao le bus classe moa filazana azy teo sa bus iny tsy haiko tsony fa dia miaina ao anatin'ny nofinofy roa taona sy tapan'izay ho fa tena nofinofy daholo zay niaina antsika rehetra ka asa hoe iza ny tompona ndraikitra mbola saikabary amin'izao dia mbola hampanantiana antsika ao anatin'ny roa taona sy tapan'ny faharoa no hoe hanao an'izao indray tsika na havita an'izao indray tsika hitodika aty amintsika mason'izao tolo izao isika no anisany mananao usine ngeza be aty afrika isika no ngamba ny efa tsy fotoanany satria voalazanao teo mihitsy misy le député no efa ao anatin'izy manao propagande ka ny zavatra hitantsika
fa raha ny zavatra misy nge hatramin'ny tondrana nke ka propaganda hatramin'izao e zay ary aiko sanatry mivavaka mavita mandaza dia mbola ao anatin'ny propaganda foana zany ny ainy antsika eo anatin'izay le hoe rotoana sy tapamanarika izay zay no natonga ny teny hoe somary tsy haiko nahitako an'izay namako zay tsy eno ny feoany namana nirany dia nyenony tsy azo atao hoe ny ambany tanina ambalam-bahoaka na ny vahoaka sahirana hoe mangataka re tompoko izy moa le miran'izy iny mangataka re tompoko mangataka tsisy fangatahana tsisy afa-tsy fangatahana mangataka fangatahana ny any ty fanjakana tykatra zay niran'le naman'izay a fitolona mafana be izy namoka tamin'izay fa tatorina matikapahatao dia niaraka nyty fanjakana mamboky dia tsy tatsony naleny fa natsipondralany amin'ny tsy fantatro nalean'ny pirany zavatra iny nresaka mangataka tompoko dia zay natonga ny teny gaga ry namana erika talanjona tena mieno hatry ny maly tao anatin'ny herinandro zay a grève ny université grève mipiasa université nanomboka tamin'ny fianaratsoa ka ny tsira tsy haiko amazanga dia ny fianaratsoa dia taninarivo dia maly a andego inona natonga an'lizy zay natonga tamin'le fanjakana hoe ory mitodika aminao andre matao président mambahoaka aiza le vola be avany velany tamin'ny 2020 fa tamin'ireny nge nanome ao anatin'ireny nge le budgétaire tsy tokony isy karama tsy voaloha zany efa nytany saina teto fa edy budgétaire no tena be deabe tao anatin'iny tsika nga manana afa-tsy ny edy budgétaire velomana dia gaga zay mahita hoe fa nanina aty mbola misy folo volana fito volana efa-bolana fa nga reo velona reo nga velona amin'ny rivotra reo vahoaka reo mpiasy reo dia normal izy raha grève lava normal izy raha grève tsy mahafanomeza tsiny zany volana eo herim-pony fa raha nakatonareo hoe aloha mbola tena tsisy ny anena fa tapitra vola lany le vola tsy hitany naleha fa za koa reo izy mba variana koa ndraindray hoe nakaiza le vola be dia be niditra teto izy ndray mbo izy zay le natonga hoe tsy boza tsy boza fa izy nanova tsy nareo nomeny tany velany a io vola be dia be tamin'ny heritaona zay mahatratra miliara maromaro reo dia nakaiza satria tao anatin'ireny le hoe edy budgétaire hoan'ny mpiasa anaovana karaha mandrehetra dia gaga ianao maheno an'lizy hoe ao anatin'le fitakina hoe folo volana tsy voaloha dia ho avina hoe mpamono io moa tsy maintsy misy mpamono afo fa raha mety ao vonono le afo dia aloha vonony raha manake zany hoe nisy mpitarika anay avany mitotsi fanoana fanjakana famono afo dia mody fanina le reto grève hoe eny ary fa dia ho avy minisy andamindamy lamboy eo dia amboary izy raha mety rehefa tsy mety raha izy moa mety atao kory ary fa rehefa tsy mety izy tsy maintsy mafana ny lalao zay ny natonga amin'ny tena edy budgétaire propagande a tadidiko tsara mitodika amin'ity resaka nytenenao tao namana erika amin'le bus classe nalahelo satria nisy namako a tao anatin'ireny tatana reto coopérative reto tamin'ny 2010 iny 2012 a nentina tansiny nisy ETI be dia be reo nama avany moa le olona dia hoe ho avy le bus dia namidy le fananana kely tatytanana le bus ratsy fa maty le olona satria tapitra le fananana le tany lazaigny président mambahoaka avao mitondrana azy mena raiky aéroplanina nge nentina tany ny président na coopérative amoka automobile 2010 iny fa naray ara tsy hita teto Madagasikara averiny zavatra nisy osoloana ny dôle bus nkirotana ny taxi dia ahoana ndraiky bus mafiady nreto gagasy reto niady reo tamin'izany fa tsy hitany naleany zao ndray mbola averina ray bus classe rehefa tsy nety tamin'izany dia tokony nasitrika mandifitr'olona ireo zavatra tetikady nikasika andreo hoe fana fitaterana bus classe reo mbola miditra ihany amin'ny resaka mbola kabarany ty filomam-bahoaka ty ihany zany asa ho an'ny tanora tsy maintsy any moorina asa be dia be ho an'ny tanora malagasy zany ny kabary fa inona ny zava-misy jereo tsara raha mba manaraky nareo amin'le sekoly université privé sy karaha zay be dia be mivoaka ny satroka maintimainty mivoaka ny akanjo maintsomaintso mivoaka ny satroka menamena ny akanjo lavabe re mpianatra na vita fianarana mba fantatra ty fitondrany ty hoe inona mba natao an'ireny asa inona mba nomenan'ireny fa vita le fianarana dia tsy maintsy mitady ary mikarana hoe mba hivatro zay mba misy asa ve nanao inona inona moa natao vita ny master vita ny licence azo licence fa nanao inona
tsy maintsy mivarotra enta-karana fa le kabaran'le filoha propaganda nandrasana azy tena natanjaka be nge zany tsy maintsy miasa daholo ny zanaka malagasy hitamorona orinasa hiasa daholo nareo azy amatahotra voatoraka mibalarora le gasy de dao mandasa baty daholo ho an'le rangaty inona zavanizy nany akanjondreo kizy ireo angamba nefa naprime daholo inona moa le voaka nandanimbolana namoahana azy tany amin'ny natsona dao tamin'ny famoahana azy nalefa tery amin'ny CCI vato zay tamin'ny malalaka rehetra fa amoaka mpianatra ny atsy amoaka mpianatra ronjato telonjato kiniato ary ato am'izao ny France misy matsevel fa maniditra any foana ny sasareo zay fitondrana hoe mba fitondrana anao hoana ty zavatra ty hoe zay ve le kolokoloana sy kitihana tany parina anaovana iemina hoe zao mipakadinareo a ataovy balarorany anina ataovy balarorany anina ataovy fitabitro ny anina zay ny zavatra nientina tany zany ho entinety fa raha miteny anao fa niteny anao mitiasika andre tana masoandro a todika ny namako fahitandrazana rehetrarehetra satria niala tany aminareo de hoe ho afindrany aminay fa rehefa zovina le izy a ay reto karano reto koa be debe anao ny zavatra fa tsy misy volany giasy ao tiany giasy mivola enti miasa nateny motro manjaka nandeha zay le zavatra fa andro zalahy fa mandrieritreretina ve hoe inona anao atao de le tanyle mafiady rey misy ho alainy sy any fa nitsangana le vahoaka ary io mitetadeta io fa mbola hitsangana le vahoaka satria tan'olona tsy manintsy ianao manana be debe ny tany maramindra ny maramindra sy kitehanao fa niny vahoaka no aoronao miaraka any raha nao vaninona le izy fa raha niety ianao mba nanampy andro vahoaka io fa tsy isy fanampiana ho an'le vahoaka io ndreo ho alainao ny kely ananany de nitsangana le vahoaka de atreo aloha zany manginona fa ina mono atao fa de manomboka anao pagana indray ty président mambahoaka ty mitsangatsangana eran-tanàna mandoko ny boro amboarina ny anina zavatra efa vita tamin'ny firitaona mbola andeha tokanana fandrony indray aloha zara raha tonga ty zay no zavatra tiako tenenina amin'inona manerika fa de mbola maro izy ireo fa zany hoe mahay manaka-drivotra ilay fitondrana zay rivotra mitsoka na lay hoe mandona ny fon'le vahoaka no tengenany aingana hitantsika tsara angamba raha tamin'ireny bary ary reny hitany mihitsy hoe nalaza ary napietsika ny ambopony malagasy le izy de ino no nitengenany aingana tena ainty fanjakany ty mihitsy zay le hoe mandona ny fonao zay amina zavatra tsy lara-pamena sy amina zavatra o zaka hoe tsy mitondra vahaolana maritra izay le mahatonga atsika eto miteny foana mantsy mamaraparana ny fandarana ny anjarantsika isanao misy le député fa mampatsiahy kely fotsiny satria maro anareo namana no manontany an'le hoe manahoana n'le fomba anampinan'ny mpanakanto izay nitondra fitaranana taty amintsika moa dia mbola ho avy eo ny namana solombaboaka fidelaka zava-peo anazava sy anamafy ny fandehana izy iny satria raha ny marina tokony hoe androany ariva zany no mifarina ilay azo atao hoe tsy paipaika na ilay tolotana na eo antsika anampinan'izy ireo raha ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay ampanetritena no itenena azy etony hoe tsy ho araka daholo akory ny hoe hitondra vahaolana eto satria raha ny tena marina tsy tena hoe manana fahefana amin'izany isika fa atao kory moa ny fahefana zay tokony hanao an'izany izay niteniny reo mpanakanto zay ireo hoe nitaraina izay fa tohatra ny nanao antso an'hevitra tsy nisy namaly tsy nisy nijery na de eo azy ny azo atao hoe ministérapia na de eo azy ny eritretin'rareo raha aman-dreny baba moa filazany azy ka de netefa taty amintsika izay andro zay efa mandeha fandaminana ary ny hoe no amin'ny rapitso dia ireo mpanakanjo zany no miandraikina n'izay fandaminana zay satria izy no mahafantatra n'izay tokony hoe afahana ihany koa manaja tsinona lay fepetra isika eto miara manonjiny dia mbola manentana foana ny amin'ny hoe tokony hanajana n'izay fepetra amin'ny ara-pahasalamana zay mbola manentana foana mba hiaro tena hiaro vatana mba tsy ho tonga aty amintsika ilay loza mba tsy hiatraika amin'ny fiarahamonina misy antsika ihany koa izay loza mety tsy nahy zay indrindra moa fa ny hoe fahatsapahantsika tena amin'ny alalana antsika hoe mifanentana amina ainao manjery ohatran'izao dia samy mahatsapa-tena mihitsy ary samy tompona andraikitra amin'izay fifanerasirana sy ny hoe fitaizana ao anatin'ny fiarahamonina satria ny fandarana itoitony dia fandarana tena mitaiza mihitsy ary mampita hafatra mivantana mampafantatra izay no mahatonga antsika eo ny fahamarinana ary ny fahamarinana trany satria tena adidy masina mavesatra izy ty
fa noho izay fahamasinana zay ny fahatsapahantsika zany hoe tokony mba hiaina ao anatin'ny fahatsarana zay ny vahoaka malagasy dia mezaka trany isika tsy miravoravo tany ny isika ary mankaheran-trany koa ny vahoaka malagasy mba ho tsy ho tohotrany mino mba tena isitraka ny tokony isitrany ato anatin'ny firenena malagasy aza mbola manana hotenenina tena manao tenenina tokoa satria sao dia mikelikitra hono mabekibo ka manao manafatra ihany satria araky ny teninay tato Miara Manonja dia androany amby 12 mifarany nandeha be ny telefôna avy ambongo lava sy ny arivomamo ny pian'ny Miara Manonja Marina arivo rehetrarehetra amin'ny nefa nantasy maka ambongo lava rehetrarehetra iny be ny telefôna voaraiko milaza ny hoe ahoana nefa androany tsinona vao misokatra ny lalana tsy mametsiny anareo raha ohatra tafakatra ianareo androany hatra amin'ny 12 dia atero le zavatra avy ambongo lava sy avy any mitasy manontolo le fanampiana fa azo atao raha ohatra androany tsy mametsiny anareo zay tena be dia be le fitiavanareo anatitra n'le zavatra satria olona mpamboly vavy daholo ny any amintsika fa noho ny alahelo amin'le lalana androany vao nisokatra dia zay no any andiana an'le amin'ny 12 tsiny iny tsy maintsy tanterana hoe amin'ny 12 no tsy maintsy farany amin'ny tirarama fanaovana ny zavatra io ka dia zay no afatra farany hoe tsy mametsiny anareo zay tonga hatramin'ny 12 dia raisiny fa zay tsy tonga tsy ametsiny azy mitondra tsony raha mbola any an-dalana fa rehefa ty an-dalana ho hitantsika eo ihany le izy fa dia sotra betsaka anareo mahatsiaro tena fa manana an'ireo rahalahy sy anabavy trapasiaranareo tsika ary ny Miara Manonja dia mijery izany manakariva nefa tonga etoko ny namako mavitsy avavitokany ty Miara Manonja ty tena endana tena vavitokana fa nahavita ny 5 taona nanaovana ny Miara Manonja sotranao makatelina anao vahoaka tena be dia be no makasitraka an'izany fa tena nahavita tokoa anao namana honorable maître Yantra dia efa anareo indray moa zany zao fa vitany anareo dia anareo indray miakatra dia mahazo to dia meo amin'ny maizy azy meo an'izay mahasoa azy meo an'izay mao azy meo amin'ny maizy azy io ireto fotoana fanjakana adaladala reto makasitraka namana Rodin député ny ambanivohitra manantitra ny fiarabanantsika rehetra zay manaraka an'izao fandaharana Miara Manonja izao omaly ny tenako tsy teto fa mba misy zavatra tsy maintsy karakaraina ihany koa ary tsy maintsy mikarakara tena ihany koa rehefa misy zavatra tokony atao sy karakaraina mbola miaraba sy manokopokopatana ho antsika rehetra zay manaraka an'izao fandaharana zao ary ny zavatra tsy voateninay matetika angamba ny tatoato dia ny fitenenana aminareo sy ny fanamafisana fa misy foana ny famerenana ny ty fandaharana ity ao amin'ny hainao manjery MPS sy amin'ny radio MPS AZ radio sy hitatsika ny anatin'ireny YouTube ny anaty internet reny ho antsika rehetra zay mametraka fanontaniana foana ary miteny foana hoe zay tsy naheno misy tapatapaka le izy ratsiny zao sy ny sisa dia misy zavatra tsy miankina aminay mpikarakara nyty fandaharana Miara Manonja ty tsy miankina amin'ny teknisianina ihany koa fa miankina amin'ny internet amin'ny connexion ihany koa zany zay connexion zay no resantsika voalohany hoe ny connexion zay ampiasaitsika dia tsisy ninina azonay atao fa rehefa tiany tapahany io dia tapaka rehefa misy zavatra tsy mety io dia tapatapaka ny feo zay eninareo any misy anareo dia rehefa te higafy ihany koa zay te higafy ihany nanantso zay amin'ity fandaharana Miara Manonja ty dia enontsika fa mbola misy foana reny brouillage reny fomba fantatra fa mamofady ary tsy fanao ary reny moa zany dia proof hoe atahorana tsy tiana hipakany aminareo ny zavatra tiana tenenina eto dia zay no hitany fa mety mampiseho an'izay fambanitsaina tanteraka izay ka ho antsika zay tsy maharaka tsara na tsy maheno tsara ny fandaharana naiza zay toerana misy atsika dia aleo mieno an'le rediffusion na le famerenana fa iny tsisy tapatapaka mihitsy fa dia mazava tsara misy namana maro ianareo zany no miteny hoe zay dia tena miondana tokoa nyty fandaharana Miara Manonja ity isorana atsika rehetra zany fa na izahay mpandray anjara amin'ity fandaharana ity koa range dia mitovy aminareo rehefa tonga any an-trano any dia mbola mieno satria izahay misy fotoana tsy
tsy hainy daholo ny zavatra zay voalaza ny namana tsiray satria misy zavatra atao ihany koa indraindray a tsy concentré tsara fa manomana ny zavatra tokony ho atao fa misy ny fomba fandaminana zay ataonay atao amin'ity fandaharany ity a ary miezaka izahay zany mba na tsy hoe matianina professionnel amin'ny communication na de hoe olona tsy tena tsy mpanao gazety ny akamaroanay marina fa misy tena mpanao gazety a zay isaorana mampianatra nyity asa ity satria ny fiainana de fianarana foana ary ho ana manokana de isorako daholo reo namako rehetra reo a izay mampianatra ary tsy moramora ty miteny amin'ity micro amin'ity fandaharany ity a fa araky ny teneko teo hoe anisany tia mianatra foana ary tsara foana manao an'izay fanavaozana ny zavatra ay sy mianatra ny zavatra tsy ay mba tsy teniteny foana na anaonao foana zany tsy miambo mihitsy hoe lasa ho professionnel na mahay noho ny hafa tsy izay no tanjona fa ny zava-dehibe ho anay dia hoe tafita soma tsara any aminareo ny hafatra zay tianay ho ampitaina ary ny resaka miara manonja dia tadiditsika tsara fa lasa label lasa hoe marika manokana ho atsika zay manao an'ity fandarany ity sy anareo zay manaraka an'ity fandarany ity a zany miara manonja izany dia le hoe manonja miaraka zay no tena zava-dehibe indrindra rehefa tafapakany aminareo na ny hafatra na ny toromarika na ny torohevitra sy ny zavatra rehetra zay tiana ampitaina dia tena izay ny zava-dehibe miezaka foana zay zany manatsara ny zavatra zay tokony atao ary amafitsoko eto foana ny fandaharana dia tsy natao hoe iteniteny fotsiny na hoe mahazo message aminareo zay na mahazo taroby amin'ny mahazo antso taroby na azo telefona antso telefona avy aminareo na mahazo mail koa mail dikan'izany raha tsy misy proof raha tsy misy recoupement tsara tsy amoaka an'le vaovao zay satria lasa tsy mety ary tsy izay ny tanjontsika zany fa dia hoe tena hoe serasera natao ho an'ny mpanohitra ity sy ho an'ny fanoherana ary fampianarana ihany koa hoe ny mpanohitra dia efa tsy omena toerana tsy omena nyreny sehatra reny zay tokony ahafahany teny ny televizionna malagasy radio national malagasy zay any vahoaka malagasy any Madagasikara rehefa tsy mahazo vahana antsika dia mitady sehatra hafa ahafahantsika mampita an'izay resaka hevitry ny mpanohitra zay mbola ao anatin'ny aretinitsika ao anatin'ny valana aretina eto moa zany ny tenako a dia manatitra foana ary mamerina isan'andro isan'andro ny teny fampiononana ho an'ny rehetra zay manana ny havana lavo ny aretina fa eo ihany koa moa zany lavo ny tsy voatery covid-19 fa olo-patatra olona mpiaramonina havana sy ny sisa dia manonona ny teny teny fiaraha-miory sy mampionona nyreny olona reny a amin'ny alalan'ny teny fa ny mpampionona lehibe indrindra dia tsy misy afa-tsy Andriamanitra tompontsika zany dia izay ny tena lehibe indrindra azontsika ifikirana amin'ny fotoana mafy toy izany zany hoe amin'izany fotoana isarahana amin'ny havana zany isarahana eto tany a dia mafy foana zany ho an'ny rehetra na dia olona efa lehibe na dia olona efa nialana nenina matetika tamin'ny aretina tamin'ny fitsaboana dia malahelo foana ny tena malahelo ny fo satria zany fisarahana zany dia anisan'ny tena mafy indrindra ho an'ny zanak'olombelona ho an'ny marary ihany koa dia mirary fahasalamana feno sy fahasalamana aingana ho anareo izahay ary mampahery ihany indrindrandrindra mampahery foana ireny olona mitsabo sy le olona marary reny a mba ho sitrana aingana sy manana an'le hery hitsabona ny havana namana ny olona akaiky ny foa mba ho sitrana aingana fa mbola ampahirezina foana ihany koa ny mpitsabo zay mampalahelo a fa na dia miena raha ny aretina ny olona voany aretina dia mbola anisan'le olona vomafy na hoe victime reny olona ireny resahana manokana ny mpitsabo satria mampalahelo no zavatra mitranga hoe ny mpitsabo dia natao amelonaina atao hitsabo olona anasitrana olona fa ny mampalahelo rehefa marary reny mpitsabo reny paramède reny a dia tsy misy olona hoe mitsabo anazy ohatran'ny ataony miezaka daholo ny manodidina rehetra
fa be deaibe no mahazo an'izay fitsaboana zay mendray mpitsabo reny fa rehefa izy ny tena marary a dia misasatsasany am'ireo dia maty mihitsy. Ohatran'izany zao ny professeur zay tsisy malalan'izany ny ao amin'ny setry ny fahasalamana ao amin'ny AGRA sy zay olana mpianarana sy niarany asa taminy professeur Agnès fantatra tsara ny asa zay nataony zany dokotry professeur zany a ndao sy ny fahafatesana izy ndao sy ny fahafatesana fa tsy ndao zany fahafatesana lavo ny aretina satria mafy ny aretina no nahazo vahana teo aminazy a dia maty izy. Dia mampahery ny fianakaviany ny vadiny zay ao anatiny zany tao anatiny zany aretina zany ihany koa. Dia zay no lazaiko eo hoe rehefa izy no mahay mitsabo izy ny mpitsabo mahay mitsabo ny manodidina azy ny olona rehetra fa rehefa izy ny tena marary a dia tsy le ohatra ny fitsabon'ny olona no azony a na dia samy miezaka daholo arany rehetra amin'ny fanometanana fa zay koa ngamba ny ataontsika hoe lahatra zay dia teny manonona ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviany sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra tsika eto amin'ity fandarana Miara Manonja ity. Ao anatin'izay zavatra resantsika androany zay a somatsika androany iezantsika iresaka zavatra maro mihitsy satria raha milatsina indray tsika vao ifankahita dia ny zavatra resahana voalohany eto moa zany dia ao anatin'ny sehitry ny fitsarana tena tohina tanteraka amin'ny foko nalahelo tanteraka an'ireo olona zay nitory tena amin'ny fitsarana araka ny resahana fakomaly hoe mandeha amin'ny CCO le fitsarana momba ny cour criminel ordinaire zay mandeha teo amin'ny fitsarana teto Anosy a ny mikasika ny famonoana ny karana Daniel Radjan ary na voaroroy an'le lehibe na ny tale général ny COPS le agence de sécurité sy mpiara-miasa amin'ny akaiky anankitelo. Ny voaka ny didim-pitsarana maly efa alin'alina dia hoe nafahana noho ny fisalasalana izy efatra ilay vazaha tompony ny COPS Lionel le Lièvre sy ireo gasy anankitelo zay miasa manao sécurité raha reny resaka fiambenana reny a zay efa nigadra valovolana teny tsy afa fa inga le Lièvre Lionel kosa nigadra 5 volana teny tsy afa. Ohatra ny latsambaratra ny olona tao anatin'izany fitsarana zany na eny fa nafahany le mpitsara sy ireo assesseur eto moa zany tsara ihany mampafantatra atsika zany cour criminel ordinaire zany sa dia misy mpitsara anankiray dia misy mpitsara mpanampy zay tsy mpitsara matianiny reo fa dia hoe assesseur any anarany olona voafidy ao anaty lista anankiray zay fidina ao anatin'le taona zay siny zay fitsarana izay taloha zany tamin'izay mbola nanao mbola afaka ny asa ny tena koa dia mbola nanao asana mpisolo vava mbola mandeha teny amin'ny fitsarana dia indroa isa-taona ny cour criminel ordinaire fa nanomboka tamin'ny taona ty na tamin'ny herintaona dia lasa isam-bolana no misy an'io cour criminel ordinaire io dia ny tapany voalohany ny herinandro roa voalohany a dia misy ny atao hoe fitsarana cour criminel ordinaire première vague dia ny tapany faharoa indray a dia misy ny cour criminel deuxième vague zany hoe mpitsara hafa sy assesseur mpitsara mpanampy reny assesseur reny moa zany dia olon-tsotra mihitsy a no miaraka amin'ny tsara miaraka amin'le mpitsara tena président le cour criminel dia tafiditra ao anatin'izay zany le fitsarana zay nitranga omaly dia ny vakomaly ny tenako ny teny hoe nisy ireny nivoaka tany anatiny tambajotra serasera reny nisy vidéo zay nivoaka mikasika ny aveu na ny fandraisana ambava na ny famotorana zay natao an'iny vazaha iny dia tamin'izany fotoana zany moa ny tenako dia somary nanontany tena hoe fa ahoana moa no mivoaka ho toy izao a itony tsy ambaratelo ny fitsarana tony fa matola izy mivoaka any amin'ireny tambajotra serasera reny dia satria misy antony manokana satria tamin'ny fotoana nandefasana n'io vazaha io niaraka tamin'ireo telo lahy ny tena fitsarana dia navototra le vazaha fa natao hoe sous contrôle judiciaire na hoe misy fanarahana
contrôle misy fanarahana maso akaiky zay ataon'ny fitsarana mikasika an'io vazaha io dia ny olona maro nahita n'iny vidéo iny ary nahita ihany koa satria nisy caméra ihany koa caméra de surveillance zay natratrarana an'ireo olona anankitelo ireo niaraka amin'le vazaha izy efatra zany fa le gasy telo ny resako eto hita tao anatin'io caméra io caméra de surveillance teo amin'ny la city Ivandry tao amin'ny centre commercial la city Ivandry satria tao no mipetraka le karana zay ny finoana eto zany de mariako manokana hoe le karana ny finoana dia manana zopirenena frantsay ilay vazaha tompony orinasa agence de sécurité dia zopirenena frantsay misy zany ny ina moa zany ny fomba filaza anazy zo tanteraka zay ataon'ireo mpitory le vadiny maty any amin'ny fitsarana frantsay ary mino fa tsy maintsy hijery akaiky an'izany ny tribunal frantsay ohatran'ireny raha mafana be tamin'ny fotoanandro nyreny kasika ny Ndrematoa Mamadou Taki zay tamin'izany fotoana zany nyrehare teto Madagasikara hoe anazy ny fitsarana ao anaty paosiny mpitsara ao anaty paosiny ny ministra tamin'izany fotoana zany dia afaka foana izy teo anatrehan'ny fitsarana malagasy dia zavatra mitranga ohatr'izay ihany koa ity raharaha ty tena toyina ho ihany teny koa na enao le fitsarana hoe afaka no fisalasalana izy efatra amin'ny rahalahy reo dia nalamaina zany sanatria mivafa ohatran'ny nandevina inona nandevina lika amin'ny fiteniny malagasy le ramatoa vadin'le maty sy ireo zanany fa dia alahelo sy ranomaso no nahazo zay olona zay fianakavian'ireo io maty io tao amin'ny fitsarana omaly eto zany de resaka manokana mihitsy ny amin'ity resaka ao anaty fitsarana ty ho iaho hoe satria maro no mirehare hoe tompony fitsarana eto amin'ity Madagasikara ty ary anisan'izany le resantsika teto hoe PDB mba tsy tenena hoe ny karana ray manontolo no mirehare hoe namany any anaty paosiny na ny ministra na ny mpitsara na ny inona na ny gouvernemanta na ny filoham-pirenena reharehavany daholo zany rehetra zany ary manambanimbany manao tsinitsinina ny fitsarana manao tsinitsinina ny fitondrana eto amin'ity firenena ity zany na le firehirehana fotsiny arany le hoe ao anaty paosiko ange ny mpitsara ao anaty paosiko rakoto rabe sy ny sisa fa ny porofony mihitsy no omaly zany hoe tena anaty paosiny tokoa satria mino fa raha ohatra ka misy aveu misy fiekena eloka ohatra zany zay hita ny olona rehetra na inona fomba filazana hoe nisy extorsion ny aveu zay natao zany hoe nisy fanerenan'le olona niaiky ny eloka natao fa na tsy nisy ary ny fanerena iny tsy afa miala ireo olona anakefatra ireo amin'ny caméra de surveillance zay sary nahitana ny fomba namonoana amin'ny fomba bobiana an'le karana tamin'ireny fotoanandro nyreny marina fa misy an'izany hoe extorsion azo toriana ny olona manao zany extorsion na aveu zany hoe fanerena amin'ny alalan'ny fampijaliana na amin'ny alana amin'ny fanerena ankolaka na mivantana raharano ny lalàny zany fa ile ao anatin'ny caméra de surveillance kosa tompoko ninona zavatra tenenina dia nahitana maso ireo olona namono sy ny fomba namonona n'io karana io ka ho iaho eto hoe rehefa mirehare satria efa talohan'ny fitsarana nge de efa nirehare ary nyteneniko teto fakomaly hoe misy karana rola zay nylazainy ireo vazaha io sy olona anankitelo ireo fa commanditaire zany hoe atodony ketrika ny famonona n'le karana azotsika eritreretana hoe adiny samy karana io resaka règlement de compte io resaka marché io sary voalaza matetika le izy hoe resaka volamena rarahany zareo zany fa le fanalana aina olona le famonon'olona ny fomba amin'ny apibiana ohatra zany tadidio tsara fa manana angonany reny olona reny na gasy izy na vazana iny ny tena kokosa aloha de amin'ny telefona hoe ninninona zavatra mitranga dia zany famonona zany sy fandatsana raha zany tsy fanao zany ary tsika fitsaran'olombelona ny eo amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany na faharoa na inona zay na ambaratonga ambony inona zay resantsika fitsaran'olombelona zany fa ny zavatra misy dia mananjina ny raha dia hoy aho fotsiny hoe manameloka ny zavatra toy izany ary fantatra foana eny amin'ny fiarahamonina hoe iza moa le mpitsara namoaka n'io fitsarana io ary iza ireo assesseur reo satria miaia
reo fianakaviana sy ny olona zay nanatrika zany fitsarana zany hoe misy resaka kolokolo indray ao anatiny ao ary misy resaka tsindry ihany koa satria araka ny tenena fakomaly hoe anisan'ireo karana voaroroy amin'izany fanampiana sy namany ao anatin'ny ao-andapa zany a ireo karana anankiroa zay tsy voantso teo amin'ny fitsarana io ny atahorana zany amin'izao fotoana zao de hoe amaly faty ve sanatry mivava reo olona reo inona no ataon'ireo olona mivoaka mifonjareo satria zany cour criminel ordinaire zany a didy tonga de miatra vetrany ary mivoaka mifonja reo olona ireo maly ihany na androany maraina zay fomba fikarakarana ny taratasy any tsy hafahany fa atahorana zany ny antsojay na zavatra nyain'ireo olona reo rehefa mivoaka toy izao a olona efa mavita mandatsa dra mandatsaka ain'olona ohatran'izany a mampatahotra tsika rehetra moa zany mahafantatra hoe matoa mahavita mandatsaka aino ohatr'izany de tena misy abibiny zany tsy olombelona zany ary tsy olombelona normalna no mamono olona normalna ohatra zany mandatsakaina moramora fotsiny zany hoe tena zava-dozy zany ary zay ny tenena tsy raharaha ohatr'izay hoe io raharaha anankiray io fotsiny no itenenantsika amin'io fitsarana io ary tena mandoto ny fitsarana fa niza mitsabatsabaka ao anatin'ny raharaha-pitsarana ka ary mamadika ny mainty ho fotsy na ny fotsy ho mainty de hitantsika io ary vonaika hoe karana ny voaroroy ao anatin'io de manahirana ny saina mieritreritra an'izany ao anatin'ny fiarahamonina tsika tsy mamevahana mihitsy zany resaka fitsaram-bahoaka na anao fitsaram-bahoaka sanatry mivava fa ny zavatra farankely eto amin'ny firenena raha firenena tany-tandalana izy de mifanajana ny finatin'ny lalam-pandrenana araky ny voalaza ao de hoe mitsara araky ny eritreriny sy ny conviction intime conviction ny mpitsara tsy terenizana izy de manaja ny didim-pitsarana ihany koa zany anisan'ny tany-tandalana zany fa eto moa zany mbananaka daholy ary manao zay tiany atao daholy mirehare ny olona zay mahafantatra mpitsara na malala ministra manala ao anaty gouvernementa namany ao andapa sy ny sisa misetrasetra ohatr'izany ohatra ny tranga amin'ireny resaka atitany zay resantsika eto zay efa tonga eto ihany koa ny namana fidèle arabaitsika izy dia zay menadano hiaraka iresaka eto indray satria ngambany rehefa misy fotoana ohatra zao a rehefa mafanafana ny raharaha dia anaovantsika ping-pong anaovantsika duo le raharaha ary mafinaritra ihany koa le izy satria miaina tsara zany na izay eto na ianareo any tena miaina ny zavatra mitranga dia arabaitsika ny namana fidèle de ametsika anazy aloha amin'ny fitenenana miaraba honorable antrarazafy manatso miaraba atsika rehetra mpanaraka ny fandaharana Miara Manonja amin'ny ity maraina ity manantitra ny afaka irezana andreo zay mbola marisarisa ara-pahasalamana ary mitondra ny teny fampinoana koa andreo zay manana ny havana lavo noho ny valana retina zay efa nentin'ireo namana rehetra ny fandimbya teo aloha zavatra anankiray manavesatra ny disadisa-piarahamonina ny fisian'ny CCO satria ho anay any amin'ny distrika any amin'ny faritra maître de tena victime n'io CCO io mihitsy satria niezaka ataon'ilay fitsarana eo amin'ilay district zany ohatra zany eo amin'ny fitsarana paratonga voalohany Ambatondrazaka zany manao an'ilay fitsarana misy olona manao fanafiana amin'ny tapedi na mamono olona alatra tena misy vonolona zany hoe fandrobana miaraka amina vonon'olona de tafiditra ponja mihitsy reo an'ireo fa ny anay moa rehefa mandeha CCO de mpitsara avy any Tomasina ny tonga manao an'le izy fa io de afaka ary ny grave de zay tenenao zay mihitsy hoe mandeha mamaly faty any amin'le commune amin'izay le olona afaka le CCO zany hoe tonga amin'izay de tena nefa nisy zany hoe ambanana basy ny président Fokotany de anontaniana hoe aiza ny tranony anina de le président Fokotany tsy maintsy mandeha satria vao ambana basy de mandondona le varavaran'le olona zany mandondona de hoe izy zao président Fokotany any ka président Fokotany no mitenika de mahafantatra zany le olona avy ohatrany feo amin'ny président tokoa zany fa vomivo varavarana de vindra varavarana hafa indray izy zao président Fokotany vomivo de tena famonoan'olona mahatsiravina no mitranga io vokatray zany hoe marefo le fitsarana zany rehefa tonga ao anatin'ireny se-pitsarana ohatran'ireny de tena hoe marary ny fonao ary tadidiko isan'ny fivoriana voalohany natrehanay solombavam-boaka rola lanto amin'ny district Ambatondrazaka niaraka tamin'ny OMC tamin'izay tadidiko tsara de tena nateny le solombavam-boaka anankiray binomako hoe zara nga ozy de miteny aminareo mpitany filamina rehefa olona mpamono reo tonga de tifiry rehefa azonareo any satria tena sorena zany ianao am'le hoe vokatry le raha mpitsarana de zavatra efa fantatra zao zavatra nitranga
fa mirehre le dahalo zany ary mandefa taratasy mihitsy any am'le olona any ary mamaly faty any aminay ny am'izao fotoana zao ny fatra loatra misy kidina piny zany hoe ninitsika tsy nresahana teto mola izy na de nahazo an'le vaovao tany hoe ara-potoantsika miresaka tampitany filaminana mikasika an'izany mifampirara tampitany filaminana fa mba ampatonga an'le asan'le mpitany filaminana andeharaky ny tokony izy zany am'le fanarahana izy de ninitsy ny teny an'le izy mihitsy tsika teto miara manonja fa zavatra ohatran'izany zany le zavatra misy hoe ny olona mpanao kidinapina ny olona mpamono olona ary matetika indray eo am'le kidinapina olona tsy le nanao le kidinapina voatondrotondro fa rehefa eo am'le tena reresaka hoe famonon'olona fanafihana mitambasy fangalarana tena hoe miaraka amina bibiana rehefa ampidiriny ny fitsarana eo atoerana any amponja zany le olona reo vonjomaika de rehefa tonga le fitsarana eo am'le CCO barakay de tena hoe manahirana io zavatra io fa anentanantsika ny olona tsara sitrapoa ny fitsarana anitsy an'izany ao misy olona tsara misy zavatra tsaraina mandeha eo aniva fitsarana fa misy tompona ndraikitra tena manitsy mihitsy tsy mety ny zavatra nataonareo iny de miverina araky ny laonina izy rehefa aveo zay isorana izay dingana zay nataoko anaty faragnososina zay metra fa ny zavatra tena horesantsika voalohany a de ny zavatra mitrangy ny faravoatra satria io maraina io zay olona miditra na fiara na olona zany miditra ao amin'ny tranony président Marc Ravalomanana de savainy zandary eo ambaravarana ohatry zay zavatra zay zany tonga de tsoritsika eto hoe fanointohinana ny fahalalany le mpiarabela rainao inany zay diany ao fa de tena hoe antanina mihitsy hoe hoaizinareo anao inonao savaina zany le olona zay miditra ao raha tsy nanao an'ity fandarana ty tsika de nakany mihitsy any jerevako an'izy mba savao hoe za jereva nan'izany zavatra ataonareo zany fa le za tsy maintsy saina nientsika anakaty loha zany hoe andao aloha resahana le izy eto fa tena miteny aminareo mpitandro filaminana le président de république amin'ny kabary miteny hoe aoka tsy hifandrangitra aoka tsy hisy tsony ny fandranita fa ianareo mihitsy zao mandrangitra nareo mpitandro filaminana zany zao mandrangitra ndray an'le olona hoe nga tsy azo atao ny makao aminy tsy azo atao nga ny mifampiresaka amin'ny président Marc Ravalomanana mpanao politika ny lehibe anantoko afaka mivory eo amin'ny olona afaka mifampiresaka amin'ny olona na iza tsy ampy anareo tsiny nga le fakanareo sary ivelany eo zay olona miditra mivoaka eo na olom-panjakana zany na masivo zany na inona miditra sy mivoaka amin'ny président de makasara ny zandary tena fanotinana an'le fahalalan'ny olona mihitsy zany zavatra ataonareo de andro amin'ny maraina tena tsy ampy tsony zany le ohatrany hoe le petraka ery ambany ery izy makasara fa tena eo mivavahady mihitsy de tena hoe zay hiditra ao a de savainy zay mitsofoka de savainy tena mahatohina le izy ary tena mahatonga atsika zany ametraka mihitsy hoe ianareo ny ampiazakazaka ny tiraraty manka efa manomboka mihitsy io ianareo ny ampiazakazaka ny tiraraty satria misy fatrany io fahafenon'ny kapoaka io ka aza ampiazakazahana ho feno le kapoaka fa sao de anenena anareo le izy satria mifandeferana misy fetrany zany hoe atretony azo le ferina le olona nanga olom-pirenena manana zo feno hivezivezy eto amin'ny tany repoblika amin'ny Madagasikara ary izy tsy hoe olona nangalatra na ohatran'izany ka misy problème manareo za mogaga zany eo anatin'le finatsalatsan'le tompona ndraikitra ambony atao amin'ny firenena hoe tsy ianao zay miteditsena ny anome lesona anay zo amin'ny mpanohitra ny miteny ny zavatra tsy mety ataonareo mpitondra raisinareo izy tsara tsy raisinareo izy anareo ny anareo fa le izy raisinareo hoe fanomezana lesona zay magaga anay tsisy ny teny mihitsy ty lesona ho anareo zay ary mide ty etomody de vao any anjaranareo zany no mitady ny vahaolana mikasika an'izay fa le olana ny ambarananareo hoe reto avy ny olana jaranareo mamany olana fa ty zavatra ataonareo mahametraka mpitandro filaminana misava eo amin'ny vavahady ny président Marc Ravalomanana tia tsy mety io ary tena hoe toerina mifo rehetra mihitsy zany ary melohana za zavatra ataonareo zany hoe manohitohina ny fahalalana zany fahalalany olona vezivezy ny fahalalany olona hanao izy anie manana zoanao politika sa efa fefenareo koa zany hoe tsy mahazo manao politika président Marc Ravalomanana zay nge mahatonga any amin'ny teny le resaka hoe le lalàna mifehny fanoherana eto Madagasikara aminareo ny tiako Madagasikara efa apetraka aminareo foana zany hoe raisinareo fahavalo fa tsy atoko-panohitra nefa izahay tato amin'ny tiako Madagasikara no nanao ny fametrahana ny taratasy teny anivo ministère ny atany hoe zahay manomboka androany dia
mpanohitra nyty fidorana ty ara-dalàna zany ny zavatra dingana narahany atokotiako Madagasikara ka maninona ny filoha nasionaly ny atokotiako Madagasikara zay mpanohitra lehibe ny mpanohitra ny ekeniny tao anatin'ny rodobe ny mpanohitra no elingelenareo ny fahafahany mifanerasera amin'olona nareo mihitsy zany mametraka n'le fandrangitany eto amin'ity firenena ity fa tsy ny avy aty amin'ny fanoherana ka mialatsiny anaovana azafady fa ny fanaovanareo an'izany dia tsy amahavelivelo ny olana ny firenena malagasy raha endrinareo dia mifahoriany voaka malagasy vany fa tsy ny fanaova président Marc Ravalomanina politika fa ny tahotra angamba mibetsaka loatra ao aminareo dia hoe tsy raha ampitahorinareo ny olona tsy ho ao aminy tsy hanakana ny olona tsy ho ao zany ary ny fanohitra amin'izay ary no isy raha ohatra ka zay zany ny zavatra hitondranareo an'le fitsipy-darao raha ifanelingely loatra zany foantsika dia tena miteny aminareo zay fa ny fanohitra amin'izay no isy fa voameny olona hoany ka aza refesina le tanjaky ny fanoherana marina fa nareo miteny hoe zay 6% zay zao hoe zay vitsenisy dia aza andramana le izy hoe pourfoy aminay ary fa tsy vitsenisy nareo fitenin'ny président Marc Ravalomanina ny hoe sika tokany fa raha ohatra ka mitohy ny fanelingelenanareo ny fahalalan'ny olona ny fahalalany le teratany malagasy olona tsy misazy io ko andeha ho feferanareo ny olona zay tokony resaka aminy olona tokony vezivezy eo aminy za dia mampirisika ny olona rehetra zay mahaneritreritra ho any président Marc Ravalomanina ndana makany fa tsy sy an'izany zonareo no mifampiresaka aminy raha manana fotoana aminazy nareo dia makany fa aza manaky ampitahoriny olona amin'izany hoe anaovana intimidation vavady eo dia jahazy tsy hoany fa zao raha misy fotoanareo aka eny fanao fotoana président Marc Ravalomanina nareo fa misy resaka ifampiresana dia makanesa mihitsy any fa tsisy olona rarana zany ifampiresaka amina filohana toko tamin'ny alarobia nanaovana an'ilay fanomezana an'ilay tolotanana ho an'ny mpanakanto dia mahavita mihitsy ny fitondram-panjakana mandefa pitsikilo nakeny amin'ny magro nakeny amin'ny QG Belair zavady fa manino nga tsy azo ny atao zany amin'ny maray mandreny anazy misy miantso dia tsy maintsy asiana pitsikilo zany horeraka nareo e raha isaky zay zavatra atao président Marc Ravalomanina rehetrarehetra ty dia alefa pitsikilo atsy alefa pitsikilo ary misy ivoriny zay andro any ao amin'ny QG Belair dia mandefasa koa pitsikilo e manahirana zany le fomba fiasanareo ny mpanendaka ny mpandroba ny mpangalatra firy era Madagasikara ny asan-dahalo mirongatra le mpitandro filaminana andeha sava olona miditra amin'ny président Marc Ravalomanina zay le asan'le mpitandro filaminana androany tsy le mpandroba vahoaka ary ny ataonareo miaro voaka sy mifananany fa le olona tsy maninona ty indray zay ny manahirana le mpitandro filaminana androany zay mahatonga any miteny hoe aza manjeny andro lava fa misy fetrany ny fandeferana sao la nenenanareo fa ianareo ny ampiazakazaka ny tirara-pireneny ty any amin'ilay zavatra sy tsiko tenenina fa ohatra ny tena mifandreborebo loatra tsika ary tena mifandrefy atsakany sy lavany marina fa mety eritreretinareo any am-posinareo mpitandro filaminana io fa za eto zany dia samy teny aminareo hatram'izay nisy ny etsy bahoaka teto tany am-posiny mpitondra foana nge mpitandro filaminany fa tsy mahary mpitondra zany raha nga mpitandro filaminana rehefa tena tezitra io vahoaka io dia aza rangitina le vahoaka ho tezitra zay ihany anany ambarako misy anampianan'izay ngamba maître iantra fa trany lasa miakapofina vao maraina ka zay le mamela ginina vao maraina ke zavatra ohatran'izany député fidèle raha narefatsika ao le sary eny efa mivezivezy efa mandeha ao anatin'ny écrantsika ao le sary zavatra mitranga eny faravohitra marina mihitsy ny voalaza ny lalam-panorenana moa zany ho anareo le tsy mahay n'io lalam-panorenana io nareo mitondra io mihitsy na le minimikipy mihitsy manitsakitsika io lalam-panorenana isan'andro io manomboka eo amin'ny 15 ny fahafito 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 15 ny fahafito
vavalo fasivy fafolo faraiky ambe folo rombe folo telo ambe folo efatra ambe folo manomboka amin'izany rehetra zany resaka fahalalana zany eto Madagasikara. Ary materatany malagasy mihitsy no resantsika eto hoe ny malagasy dia mananjo mivezivezy mipetraka any amin'izay tiany hipetrahana eto amin'ity firenena malagasy ity. Tsy misy olona azo teriterena sy olona gadraina na savazavaina na zavatra atao amin'izay tiany anaovana anazy amin'ny tsy antony. Fa raha ohatra nareo manana ordonnance na misy fitoriana ataonareo dia azonareo atao zay raha manaiky koa raha le olona anaovanareo an'izany hoe anaovana perquisition na anaovana an'izany fizavana zany fa ajao le zon'olombelona aloha sy mifahalalahany tsirairay. Marina mihitsy fa mahatonga fofona zavatra ohatra zany. Satria mijery an'le sara eto izy hoe fa inona ry ty zavatra ataon'ireto olona reto. Heverinareo fa zavatra ataonareo zao dia masakana ny olona tsy andeha tsy masakana ny flora valomana andehany amin'izay na etsena izy na ina marina fa ndrezadresahanareo tany mahajanga tany hoe tsy tsy mifandianana ny etsena akory ny mahavaolana sy ny sisa fa ny fandianany zavatra ataonareo koa tsy mahavaolana hatramin'izao ny fitondranareo mihitsy tsy mahavaninina na inona zavatra tenenina na inona zavatra teneninareo na hoe ny roa taona ny zavatra tsy vitany olona atao anaty fito taona nataony roa taona sitsika samy manany taonany fa ny zavatra ataonareo zavatra hita hatramin'izao dia tsisy ninina mandeha oeraoera amin'ny be dia be. Ny filazana nge fa zay na vita hôpitaly manara-penitra sy ny sisa averiko eto. Ny fanaovana fotodrafitrasa ary hôpitaly ny resahana eto ny fanaovana hôpitaly manara-penitra dia tsy vitany hoe trano mitsangana fotsiny. Mila fitaovana manara-penitra araky ny teneninareo aloha io. Mila olombelona manara-penitra io, mila mpitsabo io, mila professeur io, mila docteur io, mila paramedy io, mila mpandrara io, mila mpiasa fahasalamana io, mila olombelona miasa ao. Ary ny tena lehibe ao anatin'izay mila budget mampiodina an'io hôpitaly manara-penitra io. Eto Antananarivo aretsy hôpitaly lazaina fa hôpitaly manara-penitra etsy Andotapenaka tsisy manara-penitra anazy na kely ary fa tena farany fotaka ny zavatra atao ao. Ary mbola trosan'olona reny trano reny fitaovana nampiasaina efa tsy hita intsony reny na tsy misy ihany koa efa lasany tsy fantatra tsony. Tsy misy akory na budget ahafahana mampiodina an'ireny hôpitaly manara-penitra anarana fotsiny. Nareo nge mampime zavatra ataonareo mampime isan'andro isan'andro fa matezitra koa le izy satria raha mahainao zany zavatra mitranga zany dia matezitra ary maletra mihitsy ozy izy ny ankizy. Zay nge miezaka foana mbola miezaka treto satria ao anatin'ny aretina ao anatin'ny ady mivalana aretina tsika dia hoe ndao ary ajaina aloha zay tsy noho ny fitsonjovanareo ny fitsonjovanay anareo fa nareo tsy mena mendrika an'izany aja zany akory. Nareo moa nitomany voninahitra io Andriamanitra rery manana voninahitra fa nareo nitomany voninahitra fa tsy mendrika an'le aja akory ianareo. Ny tiana tenenina ao anatin'izany rehefa tsy mifanaja dia aleo amin'izao dia samy hita eto tsika zany. Efa vita nge io ny nareo efa nanokatra ny efa misokatra an'izao misokatra an'izao efa le filoham-pirenena moa zany fanipaka amin'ny zavatra tenenina foana zavatra ataony. Miantso firaisakina tamin'ny farany andao iray iny andao anao an'izao malefadefaka ery andao anao an'izao fa ny ao anatin'ny saina maramara ihany ao anatin'ilay sain'le olona rehetra maramara ihany. Zay efa nyteny nge zao efa mihitsana ny manga anankiray zay ary anisan'le manga natonga nampijabajabaka n'le fitondrana ity fa mbola tsy ampy zany mbola tsy ampy. Fa rehefa terenareo zay anao ny tsy tokony atao dia ho avy zay amin'ny angady sy ny arona rehefa tenenina nge zany tena ho avy izay amin'ny angady sy ny arona rehefa tsy mahay miaina koa. Io resaka fitsarana io araka ny teneniny namana fidèle eto matezitra mampalahelo ny zavatra mitranga kanefa io ka anankiray tsy hoe ka isolé fa io presque généralisé zany hoe tambaran'ny eran'ny faritany anakenina ny zavatra mitranga ao amin'ny fitsarana mitranga tao amin'ny maly io. Zay tsy miteny mihitsy hoe manaiky ary mampirisika ny olona anao fitsaram-bahoaka fa anisany manazava ny reny fihetsika ireny olona reny ny zavatra toy izany. Zavadoza eto amin'ity firenena ity ary ny zavatra horesahana eto androany dia manodidina n'izay resaka tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny tsy fandriam-pahalemana ity fitondram-panjakana ity satria mikitikitika any amin'ny tsy tokony kiteny izy dia tsy milamina arak'izay koa ny zavatra novantsika anazy. Ny
ataontsika hoe tranga anankiray na tonga ny fivoriana teny faravoatra izy io manko zao nahita le fivoriana maleriva ndray zareo hoe de hitataitra misy fivoriana tao président Marc Ravalomanina maleriva ny rahany teo anivony RMDM ny olom-boafidy tiako Madagasikara ny bureau politique tiako Madagasikara ny bureau politique hafa zay mivondro anatin'ny RMDM de niara nivory maly tolakandro teny amin'ny trano ny président Marc Ravalomanina zavatra nyresahana tao anatin'le izy ny zavatra nyresahana de mikasika n'ilay lalàna izay lalàna Brunel miresaka n'ilay hoe ahoana ny fahitantsika RMDM an'ity lalàna ity de miady hevitra ny mpanao politika asan'ny mpanao politika zany ary tena hoe tsisy mahadiso an'le mpanao politika hiady hevitra satria misy zavatra nytapahan'le fanjakana tena anaovan'le fanjakana letrezana hoe na de teo aza le 2011-013 zay efa lany décret d'application nandrasana de novana ndray hoe nasina n'ity lalàna Brunel ity de ino no nylanina de hoe io fa lany fa io ndray no atao lalàna fevolo nefa mahafantatra tsara ny mpanohitra hoe isika mpanohitra de tsy sokajiny le mpitondra fanjakana ho mpanohitra fa fahavalo tsy nataony atsika io ary tsika ne mahazo an'le vaovao rehetra maître ato anatiny ty Miara Manonja ity de efa nabaribaritsika hoe ny zavatra tiany Andry Rajoelina atao dia ny ametraka mpanohitra sadasada eo anivo ny anteny mera-pirenena de mitady mbavambahoaka izy ho ataony folohan'ny mpanohitra ao anatiny anteny mera-pirenena mba anenjena zany ny afa-teo hitanareo fa mpanohitra ao anatin'ny anteny mera-pirenena tsisy mpanohitra mahazo miteny tsony zany any raha tsy mamoaka zany de tsy mahazo manohitra mibeny tanàna zany tsy mahazo manohitra ny mpanolotsaina tanàna tsy mahazo manohitra ny mpanao politika tsotra tsy tafiditra anatin'ny rafitra tsy mahazo manohitra ny loha olona zany tsy mahazo manohitra fa sy mamoaka ihany zany no mahazo manohitra satria zay ihany no atao folohan'ilay mpanohitra eto Madagasikara ary ao anatin'ny anteny mera-pirenena sin'zay mahagaga le izy de zay no ny fampiresahan'le mpanao politika rehetra omaly vezivezy tokoa ny olona tao amin'ny trano ny président Marc Ravalomanina satria marobe ireo mpanao politika ireo ny tonga tao maly tao anatin'izany adihevitra zany de nefa eo misy an'le zandary zay makasary zany zay olona miditra sy mivoaka eo de androany zany de hoe jereo daholo zay miditra sy mivoaka eo amizay androany hoaizanao inona akaiky loatra nareo e tena akaiky loatra le aya sy le tahotra any aminareo hoe lasa ohatrany hoe fady zany ny mpanao politika mikando miady hevitra tsy azo atao ve zany fa inareo zany mahazo manao politika eto amin'ity firenena ity fa ny hafa tsisy mahazo manao matahotra iongana isan'andro zao de mahita diable partout izy fitenena zay ahitanareo devoly daholo ny zavatra rehetrarehetra tena normal nareo raha hiady atrano satria maninona ny mpanohitra zavatra normal be ny ataony de efa zay zao ny tonga any hoe ohatra manao an'izao iry mpanisy sira koa moa zany le manome an'le vaovao any sady le mampiorory any am'le satria zany tao anatin'ny ekipan'ireo tany amin'ny teteza mita haiko tsara ohatrany ahoana le fomba fiasa tao e isan'andro de misy olona tonga avy any milaza mahazo renseignement tam'izany ny secrétaire général ny fiadidinan'ny république ihaja resampa tam'izany teo tanina renina ny braony fa i brao io tompoka isan'andro de misy olona tonga foana raisina amin'ny secrétaire général amin'ny présidence io de inona le zavatra tonga manome renseignement tonga avy any olona mitady vola misy namako zay de i de mpitady vola fotsiny azany fa tsy tononkony anariny iza fa haiko loatra mihitsy tantaraiko anareo manko ty zavatra ty fa nareo tsy mivoa pratique de allo averina hoen'ny olona mihitsy hoe ohatra de hoana fomba fiasanareo tonga io avy any de mitantara zao ny renseignement rianina hono ohatran'izao ny vory tary anana colonel anakiefatra ny ampy généraly anakiroa de meno zany hoe généraly anakiroa mihitsy tsy tonononao ny anarany hoe iza fa hoe colonel anakiefatra généraly anakiroa de zao daholo zavatra vorina tany any de mikoropaka amizay mahazo vola zalavy eo ety rapitsy koa izy fa mahazo renseignement koa izy zao ndraiky koa de miorooro foana le fitondrana zany satria maheno an'ty atsangatsy amanorana rehetrarehetrarehetrarehetra ty hoentin'ireo olona mpitady rakenareo sady mitady vola milaza fa manome info foana hoe misy an'izao atsy misy nefa misy rafitra CIS ny rafitra tao hitady an'izany eo niveau zandary misy rafitra hitady an'izany ny RG rehetrarehetra fa mbola raisin'ireo olona tsy fatapotr'ireo makao amin'ny fiadidinany présidence io zany ao amin'ny secrétariat général mitaditra ny vaovao io de nisy fotoana
matanjaka be ny anao fitenena tamin'izany dia zahay sy ny ministra kehitriny ministra serasera lalatiana tamin'izany fotoan'izany no tany amin'ny fanoerana zany tamin'izay tsy mamaky batsila ny zavatra ataovana nisy fotoana lasa tany amin'ny Masivo mbola sy tany amin'ny Masivo aloha zany zay fa mbola tamina olona tsara sitrapo zany mba niantra anay hoe aty nareo fa tadiavindreo naovana kasipara nareo dia inona zavatra misy olona tonga foana ao amin'le secrétariat général amin'ny présidence isan'andro any Akazobe hoy ny zareo zany io dia lasa le polisy ny bese mandeha any Akazobe miverina avy any tezitra misafoaka mihitsy ny tena misy olona mamy renseignement fosika zay raha nga mandeha hatrany Akazobe tonga trezatra tsisy an'izany akory any zavatra mezara disy tonga ndray any nanina hoy ny zareo isan'andro any tsy maintsy misy dia le tele tamin'izay mitelefôniko tsy mivonoko mihitsy dia mianto zany le tena namana fanayana olo ty vono ty telefôny laha ty fa enony zalahy tsy vonoko io mahatadidy an'izay zay naman'izay fa avelako mihitsy andeha dia io ny jereva ny raha ijery izy dia isan'andro dia tonga foana ireo plaza mpanimiana any ananina indray zareo lasa indray miverina tsisy izahay amin'ny toerana anankiray tsy lavitra ny Antananarivo misy anay tsisy zany niala teto Antananarivo ny fotoana ny alany tena teto Antananarivo tamin'izany fotoan'izany teo Antsirabe zay mijoro eo amin'ny station ana essence eo Antsirabe mihitsy tamin'izany manao zavatra manao fandarana miditra amin'ny telefônina ty amin'le anao fitenena tsisy olona mahay tsisy olona hoe tsinge ohatry zao ty ohatry zao fa dia eo nefa plaza le mahazo an'le vaovao isan'andro tonga ao amin'ilay SGP foana milaza fa ary zareo any ananiny zareo zay tiako tenena hoe ilay mpanomeny vaovao koa zany dia milaza fa mahita vaovao zao satria mena vola ka dia mitady vola dia ataony olona fitadiavam-bola izy dia mikoropaky nareo dia mbola tsy miova amin'izany pratika zany foana ve tokony mba hanadiady hoe reo olo reo nge mpanao politika dia manana zo izy zany ikandoha amin'ny resaka fanaovana politika dia zay mihitsy ny zavatra natao maly mbola mitoy amin'ty androany ty ary zany iresaka nio lalàna zay ny laninareo io zahay sa efa tsy azo atao koa zany manao politika eto dia tsory anaovy déclaration mihitsy hoe tsy misy olona mahazo manao politika afa-tsy zay ao anaty fanjakana ohatry ny any Sinitsika amin'izay fotoan'izay dia manangana mandatehezana dia io miaro ny république anareo sy ny rafitrareo dia zay olona teanao politika dia mitsofoka anatin'le mandatehezana dia amin'izay zany politika anareo foana ny atao eto fa raha ohatra ka manana zo anohitra ny olona dia avelao ny olona lalaka zay nge le problème atsika ary zay ny afantaranay hoe ianareo dia tsy manome an'izany zo zany ho an'ny olona anao an'le fanoerana fa le olona isolelaka aminareo sy le milaza fahatena hoe mpanohitra sadasada zay ho foroninareo zay zao no ndeha omenareo alizy hoe ity satya dia omenanao satria ianao ohatrany mba afaka mba fampiresaka aminay ihany ianao zany nataon'Andriamatoany Rajoelina tamin'ny tetezamita manendry olona mouvance tamin'ireny fotoana ireny dia zay voatendry tany dia hitanareo daholo zavatra antragno lasa nivadika daholo zay voatendry ministra lasa miarany saika amin'ny andro Rajoelina na le olona ary ovanareo fanahany tsy mipetraka amin'ny toerana mampanohitra azy izy fa zay raha nga tsy vadika zay manohitra anao ary zay hijoronay zay fa ity teninao ty averina kely ty eo aloha Jesy aloha averintsika kely aloha ty teniny ty fa ohatrany fanabarabara isan'andro ianao no niteny an'ity hoe raha lany ianao dia président Marc Valmana nataonao lehibe mpanohitra avereny telo mihitsy aloha tadidiny tsara fa izy no niteny an'ity ndao arahantsika aloha zay feo zay amela malalaka mpanohitra ve anareo ny ray aminareo tompoko no ho mpanohitra ary tarika ny fanoerana ao arinany fifidianana amela malalaka ny Ravalomanana ve Rajoelina hanohitra ary mifanohitra amin'izay koa anohitra amela malalaka ny Rajoelina ve Ravalomanana raha lasa président ianao izy any amaly voalohany ka avelako malalaka Andriamatoa Ravalomanana ho chef de l'opposition rehefa tonga amin'ny fitondrana any. 'ny 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 '
ary hitarika ny fanoerana aoriana ny fifidianana. Amela malalaka ny ravalomanana ve rajoelona hanohitra ary ny fanohitra amin'izay koa anohitra amela malalaka ny rajoelona ve ravalomanana raha lasa président ianao. Izy any amaly voalohany. Ka avilako malalaka Andriamatoa Ravalomanana ho chef de l'opposition rehefa tonga amin'ny fitondrana. Amela malalaka mpanohitra ve ianareo ny ray aminareo tompoko no ho mpanohitra
ary hitarika ny fanoerana aorinany fifidianana amela malalaka ny ravalomanana ve rajoelona hanohitra ary ny fanohitra amin'izay ko anohitra amela malalaka ny rajoelona ve ravalomanana raha lasa président ianao izany amaly voalohany ka avilako malalaka Andriamatoa Ravalomanana ho chef de l'opposition rehefa tonga amin'ny fitondrana avelako malalaka ozy izy Andriamatoa Ravalomanana ho chef de l'opposition rehefa tonga amin'ny toerana fa androany ianao maniraka zandary misava n'izay olona miditra ao amin'Andriamatoa Marika Ravalomanana zay filohan'ny rodobe amin'ny fanoerana zany ve hoe amela malalaka tsikagaza mifanabarabara mihitsy fa tena zay ke le mahatonga any amin'ny teny hoe izy tia miezaka mitaiza n'le vahoakytsika satria efa miova ny fanaovana politika amin'izao fotoana zao ary tena hoe miala amin'le hoe ndao foana na inona dia ndao fa miezaka mihitsy zahay indrindra teto amin'ny Miara Manonja mitaiza hoe isika dia tsy mpanohitra bontolo ary tsy lay politika ny hoe andao androba tsony zao na andao animba zavatra ry sy ohatra zany fa misy fifampitaizana eto misy fampianarana ny olona miaraka amin'ny fivoarany teknôlôjia ahafahantsika mamolavola ny sain'ny olona vo 3 andro lasa ngamba zay ny teny teto amin'ity fandarana ity hoe ny fanovana dia mila fanomanana zany hoe manana ny sain'ny olona hiatrika fanovana fa tsy tonga dia hoe andao anao fanovana andao anova dia rehefa manova rehefa avy eo dia le toe-tsaina teo aloha ihany mbola hoentina ao anatin'le fanovana nefa ianao milaza hoe anova dia zay le fanomanana hoentina ary zay mahatonga any amin'ny teny foana eto amin'ity fandarana ty hoe aza maika ny anongana an'le mpitondritsika fa ajereo aloha ny lafiratsiny mba hahafahantsika rehefa manao fanovana manova n'izany lalana nataony zany ary tsy mamerina ny ratsy nataony tsony zay zany le zahana ampitaina amin'le olona sy le vahoaka rehetrarehetra zay miaino an'ity Miara Manonja ity hoe ny zavatra ifampitezantsika eto a dia tarafitsika aloha ny zava-misy amin'izao fotoana zao raisitsika daholo ny lesona hoe inaviny tsy mety ataon'ny mpitondra ka raha tonga eo amin'ny fanovantsika dia tsy mamerina ny zany tsony fa manao zavatra mifanaraka amin'ny filany sy ny etaetan'lay vahoaka mifidy sy lay vahoaka nangetaetan'le fanovana ny olona ne mangetaheta fanovana raha satry ny vahoaka io nareo fa tsy eo amin'ny fitondrana raha ny satry no a fa ny aty amin'ny fanoerana mametraka amin'le vahoaka hoe tsy misy zavatra tokony hampiazakazaka eo satria mbola mifampitaiza aloha tsika tsy fanovana ny tanjony fa ny fahaizantsika mandray ny atao hoe fanovana ny zava-dehibe inona tamin'ny zavatra tsy nentina ataony teo aloha zany no vaitsika ka tsy averintsika ntsony tamin'ny andro n'Andriamatoa Andro Rajoelina tamin'ny 2024 nanongana ny président Marika Ravalomanana nge dia zany nylokaloka napetraka hoe anovotsika andaotsika anao fanovana fa inona ny teo ny pira lavitra noho nataon'ny président Marika Ravalomanana ndray ary nataon'ny fitondrana tetezamita ary mbola ataony amin'izao fotoana zao dikan'izay tsisy fanovana zany fa nentina nambaboana an'le olona fotsiny anao fanovantsika fa rehefa tonga teo amin'le toerana ratsy kokoa noho nataon'le teo aloha nataon'le mpitondra ny rahantsika nalala tamin'izany ny fanondranana BDR sy ny sisa natonga ny sitesy namoaka fanambarana mihitsy ho atsika ary nanasazy atsika tamin'ireny fotoana ireny nenjehan'ny olona tsika satria nanondrany any area-pirenena tamin'ny fitondrana tetezamita nandraisan'ny olona fanapa-kevitra amin'izao ohatra ny tady ivieriny io a fiatsika dia miteny foana an'ireo ONG izay miasa eo anivony zany resaka tontolo iainana zany a anaitra ny sitesy hitodika aty Madagasikara amin'ny masony hoe jereo ndray fa tady anaonao foana reto fa zany BDR zany area-pirenena zany tsy tokony ahondrahondra-pony zany ka zay zavatra zay le mahatonga antsika nametraka hoe tsy ny fanovana ny tanjona fa ny fahaizantsika mandray an'le fanovana ame ohatra anareo mazava teto Madagasikara rehefa misy hetsy vahoaka mandeha feno ny seza eny ambony lampiazo eo daholo petraka eo na inona tokony eo ny vondelaka ny goavy ny zamborizano betabe voankazo zany eo feno mananasy voasary eo daholo fa vo miongana le mpitondra ny arahan'ireo voankazo samy hafa eo ambony sehatra reo a di samy manao ny lohany amin'izay rehefa avy eo manondrana ny zamborizano manondrana ny goavy manondrana ny dia lasa le vahoaka nanosika an'le zavatra nentsoina ho azy a
ny lasa valala voatango satria tsy azo ntsony le politika ina ary ty ataonareo ty mbola vao mahazo fahefanareo de efa miady an-trano zany zao de efa zavatra ifampitezany zany hoe rehefa manao fanovany de ny fiarahana ny zava-dehibe io fiarahana io tsy hoe androany ianao a matsapa fa enjana be zany fitondrana taon'Andriamantoandro Rajoely zany fa rehefa miongana izy rapitso raha ohatra ka zay le zavatra mitranga de ianao indray no tasa voly manorandrana ao anatin'le olona niaraka nanala an'le mpitondra teo amin'ny fitondrana tiana zany ny antony analanao an'le mpitondra teo amin'ny fitondrana raha vo mavita diny anaray ianao de iady an-trano ifandrafy ifanity falafo izy ny any amin'ny faritra zay de indray nareo zany fa iverina am'le teo aloha ndray de ina zavatra misy rehefa aveo le sary le nanongana indray ny miaraka am'le olona nahongana rehefa aveo de hoe zahay indray mahita fa tsy mety indray re tompotony de miverina any amin'ny voalohany foana zany de rehefa oaka aveo sorena hoe tsy mety kosa zany ataonareo zany e de zay le ifampitezantsika de nzao hoe ny fanovana dingana anankiray fa ny fahaizana mandray ny fanovana zay ny zava-dehibe mba tsy hamerenantsika ny tsy nentina taony teo aloha ina moa ny tsy nentina taony teo aloha ny fisin'ny valifaty amin'ny samy malagasy zay mihitsy ny zavatra mitranga zao a marobe zany nareo no miresaka aminay foana hoe ela loatra nareo ongany ihany io ataovy an'izao io ny fotoana tokoa tsika tena ienjana be ny tension ambony de ambony mihitsy ny tam'ireny maripana tam'ireny tena nafana de nafana mihitsy ary nieritreritra be de be mihitsy nieritreritra tam'ireny hoe vita rapitso rafaka pitsy io amin'ny androany tsika resaka tsika io resaka fa resaka fanovana io mampatsiahy eto tam'ireny resaka etsiky ny 73 député ny fanovana tamin'ny 24 ny lokaloka ary ny fanome toky tamin'ireny fotoana reny hoe tsika tsy hanao an'izao politika tsy mety izao tsony fa rehefa mahazo fitondrana dia ny zavatra rehetra nanenjena le mpitondra teo aloha tsy ho atao intsony de nentina daholo ny tsikera nentina ny dossier nentina daholo zao zavatra rehetrarehetra tsy mety tamin'ny fitondrana tamin'ireny fotoana Jona Mampianina moa zany tamin'ireny nisy zavatra marobe ny fanarahana ary tena hoe rehefa tonga eo izahay na ianareo dia avelanay malalaka ianareo anohitra ary efa niomana koa tamin'izany hoe izay mipetraka eo amin'ny fitondrana io a de tadidio tsara fa tsy maintsy ho tsikerainy zay tsy mandray ny fitondrana io ka na i Ravalomanana ny lany na i Andry Rajoelina ny lany tsy maintsy ray am'ireo roa ireo ihany ary tsy maintsy samy manana pomba anazy io a ary tsy maintsy hijery ny zavatra mifanarahana tsy natao mahitsy tsika roa taona sy tapany aty aoriana mbola maro ireo député sy ireo olona niaraka ny tolona satria resaka 73 député ny resaka natao teny amin'ny 13 mai fa tsy vitany hoe 13 mai député fotsiny ireo fa nisy olo-kafa mpanao politika niaraka ihany koa tamin'izany fotoanandro zany nisy ny miaraka amin'ny fitondrana ankehitriny fa misy tsy hita ihany tsony koa fa lasa miaraka aty amin'ny fanoherana ny tiako tenenina zany de zao hoe ny akamaroany ny mpitondra politika ny mpanao politika de zatra linona ririn-dasa lalandririnina ary manao ririn-dasa tsy tsaroana rehefa misy zavatra rehefa tonga amin'le toerana de hoe nanakina ny tsikera nanao ny zavatra rehetrarehetra zao tamin'le mpitondra tamin'ny toerana tamin'izany fotoana zany fa rehefa tonga eo izy de manao ririn-dasa tsy tsaroana hoe ny zavatra nikianinao ataonao impolo indroapolo injato hery ny zavatra nataony teo aloha ny kina nataonao teo aloha zany lasa olona opportuniste ary olona arriviste daholo ny tonga ary moramora nge ny maka fitondrana fa mitazona fitondrana araka ny tokony ho izy zay no olana be ary rehefa jovonina nitondra ianao de tadidio tsara zay fa zao ny zavatra manjo zao lasa misaringotra ary lasa hitatsika zao io novaina ny italien serasera ny fididinan'ny repoblika dia olony tim lasa de olony tim ary tsika eto ny resaka tsy tim intsony izy matoa miditra sy mandeha manoana azy satria ny tim dia olona mpanohitra eto fa olony tim iringiriny tany amin'ny tim tary olona nanangana zany resantsika rehefa kelikely mantsy le hoe nanangana zany tanyky Madagasikara zany marobe ny nafantatra hoe inona ny antony nananganana zany tanyky Madagasikara zany ary nitoeraka polémika tao anatiny zany tim zany satria tamin'ny fotoanandrony a ny tim ny zara roa ary le nyresanao tao mihitsy le izy hoe ny olony tim ny sotominy tamin'izany ny filohan'ny tetezamita ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao a
naka olon'ny tim tamin'izany nataony zay fomba nampisaraka ny tim tamin'izany teny edina ny fandroitany zany tim zany nisy resepise anankiroa ary samy nanana resepiceny a ny ray moa zany tamin'ny fotoanandro ny ngararinaivy fampetrapetraka izy zao fa tsy hitatsika ntsony de nisy ny tim anankiray zay niady tany amin'ny tribunal tany amin'ny conseil d'état mihitsy ny edina ny tim io nahazo resepise ihany koa ny ekipa niaraka tamin'ny mamirakoto arvelo izay moa zany niaraka tamin'ny ekipa tiany authentique tiany authentique tim authentique ary ny tenako anisan'ny avocat niady an'izany tany amin'ny conseil d'état nahazo rariny zay tamin'izany a dia nipirina moramora moa zany ty rarinaivo na izany na tsy zany ara le fomba fampedina sy le fomba fiadiny tamin'izany fotoana zany mbola ataon'le mpitondra amin'izao fotoana zao ary mieritreritra izy fa izay no mampitazona anazy eo de misy olon'ny tim zany mavitazy aloha zany aloha ny tim matosy tominao aty zany le cerveau zay fa tsy le ary fa tsy le plus 20 le baka plus 24 tsy mahita izy eo anatiny ao fa ny aty zany manao débauchage moa zany maka ny olona sambosa sy ny nem mafangaro daholo zany zao mila salady mila vinaigrette mila voasary makirana fa ny itiana tenenina ao anatin'izay le fomba fanaovana politika mihitsiny ary le fomba le virus ampidirina ao anatin'le mpanohitra moa zany so ihany aloha zany le taleany serasera za moa zany mbola tsy tenao vava ary mbola tsy teninninona momba anazy fa ny tantarany fotsiny ny vafafantariko hoe tao anatin'izany tanitry Madagasikara zany a tamin'ny fotoana nisy olana ny tim nidina niady an'io tim hoe iza no tompon'ny tim io tamin'izany fotoana zany tamin'izany nge niran'ny fanevantsika iny moa zany hoe ny anaran'ny président Ravalomanana eo anatin'le hira de nitenenina le tim milaza ho tim tamin'izany de hoe nareo nga misy anaranareo nga ao anatin'le hira fanevy zay fotsiny no nyresahana tamin'izany fa le mbola ady natao satria samy tamin'izany men'ny ministre ny atitany récépissé daholo le tim anankiray sy tim ray tiany natao ohatran'ireny hoe mapara 1 mapara 2 sisa reny mampisarabazana fomba fanao moa zany any amin'ireny firenena tsy manjary reny zany le fomba fanaovana politika maloto mihitsy le zavatra natao dia nanangana zany taniko Madagasikara zany a tamin'izany moa zany ry girivo moa zany zao tsy de enoentsika fa any ivelany ihany izy fa ekipan'ny olona nentiny ny girivo reny olona talean'ny serasera sy atao aminazy tao ary talean'ny kabinetra ihany koa tamin'ny fotoanandro ny Olga Malason na ministre ny commerce tamin'izany fotoana zany ary natonga resa be tao anatin'ny tim hoe de tsy mba mahita olona hafa ve ministre Olga Malason tamin'izany no isotiana no raisina ataon'ny talean'ny kabinetra nefa misy tim tena irgina tena fidèle eo fa reny le nisan'le nanankorotana tao anatin'ny tim amin'le fananganana le rafitra clan ao anatin'ireny antoko politika reny ny tiana tenenina zany ao anatin'izay de zao hoe rehefa may loatra amin'le resaka seza de miazakazaka tsy manana etika intsony very le etika zany za zao ve raha ohatra hoe nafantaran'ny olona na hoe maître ianitra hatramin'izay ka hatramintsika amin'ny teny zao dia nanohitra ny zavatra tsy mety mihitsy ary ny resaka famarinana resaka fanovana araka ny tokony ho izy ny pratique politique eto amin'ity firenena ity de rapitso rafakapitso ave de tonga de iova tena hovaiko tena hoe misy fiovana mahery vaika 90 degré na 360 degré mihitsy ny sasany a de ny loha io zany lasa mivadika any erinany mihitsy de tsy mba mijery fitaratra tsy mba lala menatra ve za hoe zange le anisan'le tarihana na tari ary fantatry ny olona de rapitso rafakapitso mena seza marina fa mampilendaleny zany hoe talean'ny cabinet talean'ny serasera zany fiadidina republika zany fa le zavatra taritina ao anatin'izay ary le fomba fahitan'ny olona anao amin'izay a no tsy crédible fa iny moa zany safidiny iny omaly sy fakomaly ianao mbola manaratsy ohatran'izany tsisy ohatr' zany Andry Rajoelina zany rapitso ianao de tena lasa rapitso anao broskra manao zao misolenaka ary rehefa tonga ianao de tsy maintsy zay tsy fantatra fotsiny zavatra ao ataony hoe anao an'le fomba nataony le anakiraika vavy teo aloha ve iny moa zany mba resantsika hoe izy kosa de hoe fidèle tamin'ny position de niaro tamin'izay fomba anaovany anazy fa ao anaty moa misy banque mondiale misy inona ao anatin'izay ao le karaza poma poma tsinany poma de renette ny golden poma hafa ndray ty tavidry ty de zay le izy zay ny zavatra misy zany zao hoe zay fa raha ohatra
fitondrana tena hoe mahavita azy ireo, tsy mandeha mirecrutena manao débauchage mangalatrana zavatr'olona ria dia ampiasainao, tsy manao fomba ohatr' zany fa tena hoe zay ampandehan'io fitondrana io no atao dia mba manao zavatra politique correct fa tsy manao zavatra sadasady ohatr' zao dia mampime lasa mezana fotsiny zany le lasa le tsika nge zany zao tena ohatrany hoe tsika zao no mitondra ohatrany hoe président Ravalomana na ny filoham-pirenena zao ireny toeriny dia io ny toeriny isan'andro isan'andro io natao resaka ary amin'ny resaka ofisialy ianao ve filohan'ny république ianao ke lany milazainao fa lany ara-pomba démocratique tsisy tokony atahorana ino no anaovana resaka ofisialy ary andanina fotoana ary micro le izy mihitsy lasa kopy tampoka dia lasa hoe lasa malaza foana zany malaza tena zany le tena hoe adalana be resahanao foana le izy io nge rehefa resahana foana moa zany io dia vonaika le olona indray zany matsiary foana hoe inona zany resaka zany mikarokaroka daholo indray fa inona ke le nresahan'le filoham-pirenena sy le ministre ny serasera teo iny fa iny lasa mikaroka gazety sy mikaroka ny anaty internet any daholo fa iny ny zavatra nresahana iny misy fiteniny ministre serasera io satria zay molona miaraka anao fandarana foana zany hatramin'izay dia rehefa miresaka izy satria misy fotoana manao fandarana koa anao dia tsy karain'ny olona dia anaovan'ny olona hoahoahany ambadika any dia rehefa tena hoe tsy tantiny le izy dia miteny izy eo micro hoe teneny foana aho izy na milafiny tsara na milafiny ratsy fa ny zava-dehibe dia miteny ananareo ka magaga na androany izy lasa tratran'izay virus zay hoe hiteny an'le olona foana na milafiny tsara na milafiny ratsy ny zava-dehibe dia miteny anazy ianao miteny amin'ny président Marc Ravalomanana satria tsy voafehinao tsony zany le vatanao anatin'le izy ary eto tonga dia mijery lavitra be ny olona vao maheno an'ireny fihetsika ireny hoe teo filoham-pirenena daholo reto olona reto à partir en 2023 tonga dia mazava be kely izy dia hoe ity ny adversaire abatra zany dia tonga dia manao mbola ela be mbola misy rotaona mbola misy rotaona zao ianao dia efa mamokovoka lany angovo voalohan'ny fotoana eo fa mbola lavitra be zany androany ianao dia efa matahotra sady ny président Marc Ravalomanana na amin'izay mety ho fifidianana ho avy izy ary mbola tsy mbola tsy haina ilatsaka na tsy latsaka na hoana dia efa mamoko voko mafy mihitsy ianao zany dia boxa be eo da lany angovo voalohan'ny fotoana eo ianao fa niatrehana ho an'le androany amitanareo ny mandanareo aloha zay eritreretiny reseo lahatra le vahoako resy lahatra aminareo androany nge ny olona tsy resy lahatra aminareo tsony ny université rehetrarehetra saika vaky taraina daholo misy grève ato misy grève satria mani tsy voalohany karamany mpampianatra framma 100 000 ariary zany no ampanantenanareo any menimeninareo hoe iandry an'io hoe io zao fa dia andeha araka ny tokony izy ndray fa tsy ntsarany io sady rekamakama efa zany mirara ho izy tiliara zay zany hoe miaya ampiandohana le olona hoe tsy ho hainareo indray nitatana an'izany dia efa miaya le olona hoe tsy ho tody aty aminay ndraika io fa anjavona indray io rehefa avy eo zany rehetrarehetra zany zany taratry ny tsy fahaiza mitantana sy tsy fahaiza mitondra any aminareo reseo lahatra ny olona hoe mahay mitondra aloha nareo zao dia zay vao mieritreritra ny mandaa manaraka fa raha zao nareo tsy maresy lahatra ny olona hoe mahay mitondra tsy hisy an'izany manaraka zany aza mieritreritra an'izany le izy raha tsy fantatra nao vitana tsy vitatra ozy izy le averiko le teny'le président mahafinaritra na mihitsy manko zay kabariny zay tamin'ny andriamateur rehefa nyfandony sy andriamateur Jona mampianina dia kabary izy tamin'izany dia ozy izy 2014 zany lany niditra tanaty fitondrana i président Jona mampianina dia aty amin'ny 2018 zany ny fifidianana mandeha dia ozy io zany ozy na io ataon'io fa ataony ohatrany hoe sarisary zaritena zany izy mikabary de 2014 de 2015 de 2016 de 2017 de 2018 ny tianytena zany dia hoe ianao président Jona mampianina tsy tonga amin'izany ka raha mba averin'olona aminao le izy androany hoe de 2021 de 2022 de 2023 ho faly venao zay satria enao nanao an'izany an'le olona ny olona vao miditra eo amin'ny fitondrana era Jona mampianina dia efa namakiny ady nefa raha nisy zany nampiakatra ny era Jona mampianina teo amin'ny fitondrana dia izy eo ny ahitanao an'izany an'ilay toetra n'le filohany tetezamita lasa filoham-pirenena androany hoe olona nakarinao teo amin'ny fitondrana ve dia enao indray no tsy mahazaka azy tonga amin'le toerana ianao ny tokony nampanaovy ny tour de babel tao iavoloha ny président era Jona mampianina tamin'le hoe fandraisana an'le izy le manao passation izy ndraiky no mideba amin'le passation nefa izy no mivoaka
dia izy ndray no ny style mampiodina an'le olona tao an-tanàna normal izy ny ahodina dia avoaka any lasa amizay anao efa tia indray zao ny ato le olona hiditra indray ny ahodiny dia ndanareo tena gravy a jereo tsara tamin'ny era-jonary mampianana nao passation taminy vitany azy dia lasa era-jonary mampianana ange dia izy ny tompo-toerana tao fa tia nahodiny le ranamana dia lasa ianao ahitanao ny toetrany zany hoe tsy zakany zany tsy zakany mihitsy le izy ary io toerana mafilohan'ny république io dia tsoroko aminareo mpanaraka nyty fandara ty fahatiny io ary tena azo ny tavy fa ny indrisy ao anatin'le izy tsy hainy le mitondra tsy hainy hainy makan'io anaova mikimaky hoe tatatata dia io dia voavitakinareo dia tonga izy amin'le toerana fa io amizay izy io mibridana tsikelikely hita amizay izy tsapan'ny olona hoe tsy hainy ange le mitondra ary zay na tonga atsika teto amin'ny Miara Manonja sy ny taty mifanoherana maître Yantra nananatra mafy an'le vahoaka mihitsy hoe oka aloha tsy mila maimaika satria mbola tsy fantatrareo tsara le olona iza marina ny atao hoe andro rajoelona mila fantatrareo aloha zany manahoana ny fitantanany sy ny fitondrany zay zavatra zay no nomentsika aloha zay dia rehefa nomeny zay dia eo le olona zany manomboka matsapa hoe misy fahamarinana tokoa zavatra teneniny any mifanoherana misy fahamarinana teneniny Miara Manonja hatramin'ny androany mitombo foana ny olona miaino an'ity fandarana ity vao fakomaly tsika iny nahazo an'le tatitry le ramatoa avy any Paris dia ozy izy hoe za ozy niditra tao amin'ny ambasady nafinahiko zay zavatra re magaga za ozy niditra tao amin'ny ambasady dia le ramatoa miasa amin'ny ambasady izy amin'ny ambasady gasy ambamady any Paris zany ambasady tsika any Paris izy ozy manaraka Miara Manonja amin'ny telefony dia teneniny moa tamin'izay kopakopa tanana ho anazy kopakopa tanana madama nafinaritra aloha le fesakitsika zay eo amin'le député farany tikiny mihitsy ozy ny jerevany dia izy zany mba voaly merci ralawa tena nafinaritra mihitsy zany le misy makafika zany le namana sombamboaka manao an'ity zavatra ty eto dia fa le zavatra mafinaritra anay tao anaty dia hoe ao amin'ny Masovo Masovo Madagasikara any Paris zany manaraka an'ity zay kopakopa tanana ho anao le ao Masovo sy anareo zay manaraka an'ity fandaharana ty kapomban'ny 13 fo le miafina le miainy parsi beda be io io miainy parsi io zany beda be kopakopa tanana ho anareo rehetra le miainy parsi dia misy ndray le asaina miainy mihitsy iny moa lefa tenentsika fana le hoe asa io dia efa io fakandro fa tsy maintsy miaino atsika izy satria zay ny asa mpanaovana azy hoe eno indray aloha rydelona sy ry maître Yantra mba ndre mavoatra sy ry bogosy za dia eo miaino tsy maintsy miaino hatramin'ny afaran'le fandarana mihitsy fa rehefa miaino eo nareo azo atao tatitra vilana le izy ataovy mahita tsara le tatitra tonga any amin'izareo zao ny teneniny tao fa zay zavatra zay zany tiatsika zany hoe satria rehefa nitaizay tsika le olona ary nampahafantarina an'le olona rehetra amin'izay hoe tena zao ange io olona mitondra io fa raha maikamaika zao tsika raha ohatrany tamin'ny andro taloha tamin'ny fanaovana politika tany aloha vao misy tsy metimety kely andao hidina 13 tonga dia andao io aongany e dia tsy mahafantatra ny agauche à droite tsy sarotra ny manao an'izay rehefa tiatsika atao fa ninona ny olana terak'izay tsy kopy le olona hoe inona marina aloha le zavatra tena hoe antony mahatonga atsika hanao an'izay dia zay le mahatonga atsika nampiseho andrendrendre jerenareo fa ohatra zao izy tratra tsaratsara izy tamin'le tsika le hoe andeha anao tatitra iny olona hoe nareo vitsy anisy olona vitsy kely ko ny ary-madary anarivo ny tany filaminana nahetsika reo tamin'ireny sy olom-bahoaka fotsiny aveo anarivony mihitsy dia ozy izy ny olona hoe haikenareo afaka manao an'izao any rehefa resaka politika fa ndalo ary manao ny ataony tsy hita le anarivony voatsetsoro mandidy kely etsy dia manao ny ataony daholo tsy hita le anarivony tsy miara-midina manao an'ilay fanenjehanan'le dahalo le ministra anankitelo amin'ny fitandrona amin'ny fandriam-pahalemana fa manenjika an'le solom-bavim-bahoaka le solom-bavim-bahoaka way iny mihitsy fa daholo izy telo mirahalahy tonga dia tratra tsaratsara zay zany le mila seho hitan'le vahoaka hoe zao ny tsy fahaizan'ireo mitondra hitanareo izy zay mibaribary mihitsy ajabaka tsika atsika ajabaka tsika aty fa tonga dia tratra foany kio mbola mitoy izy rehefa rahavoatra ka vao mivory kely fotsiny mbola resaka fivoriana raha mihoarina amin'ny raharam-pirenena ngeza be io mbola tena pahafiriny iny resaka natao maly iny mbola aizy zany konina nininina koa mbola aizy zany dia efa iny dia gropaka daholo izy menakafy dia tena le izy zany zao e
isan'andro sanandro tsika zany eto amin'ity Miara Manonja ty zany resahana foana hoe nareo tena tsy lany lainga ozy izy nyrery toy zay aloha tsy mitantara lainga eto de nareo tsy mba lany sujet mihitsy ka isan'andro sanandro hoe meny an'le sujet tsika nge meny devoir foana isan'andro fa tsika tena mahay manao devoir tsika zany etomtsika vita foana tsika tsy mba mamerina taratasy fotsy zany na feuille blanche ny ampianarana fa vita foana ny devoir vita foana tsika nefa namey devoir anazy mbola voa anankiray de napitsika anankiray fandroany mbola tsy vita io satria le fandroa zao le solika io zay tena ho problème be mihitsy satria raha pitso raha afaka pitso hiakatra zany le solika hoa de hiakatra daholy a misy fiatraikany zay any fiainana manontolo sy any amin'ny de ahoana andray zany zao inona no fa zareo matoritory mahanaretina mandromandro mahanaretina mihitsy zay fa nometsika ino ny entomody e fa mbola tsy mety vitany ka zao le izy ka le cerveau reresan'le resantsika lava ty nge le izy moa zany lasa esiteny ty baka plus 24 ty fa le baka moins 24 be deabe ao baka moins 5 misy be deabe ao zareo zany a tsy mihetsika raha tsy misy zavatra tenentsika eto miandry izy inandrendra zareo na le 6% na le 6% le anakiraika vavy zao mety anampy le 6% io fa atao anatin'ny 6% efa nanao izy andro amin'ny maraina raha fitadikony izy iny efa nalefa nytaloha tamin'izy mbola tao toerana izy iny fa verenana andreo publien zany le izy satria tsy le vovavony ny banque mondiale anisany napiotsana anazy eo fa tsika koa ke anisany napiotsana an'le manga tao koa e tena nanisany napiotsana fa ny aiazany zao de hoe satria mbola misy anindrarahany SMMC iny zay mahavoaroy azy isy le olo tiany le lazay fa hoe olo tiako ty le hitatsika eo ina no ataon'le pakasina miandro fotsiny mampana fotsiny ahoana ny fandehany aloha andeha de zay anaovany azy eo fa io zany zay avokany eo de satria anisany netomody anakiray mantsy hoe mampadisirina makare ny ambasady ve andeha ny enony Miara Manonja ny ambasady kio ve izy satria zany mantsy le lalana fanjoava aplefana zany ampadisirina de alefa makany atao mialkalika any anaty ambasady reny de meny Miara Manonja indray de iena nampy an'le mena Miara Manonja le zavatra tiako apatsahifina eto tamin'ny président Ravalomanana teo amin'ny fitondrana ny taux de croissance atsika tamin'ireny plus 7,13 na 23 tsy tadidiko fa plus 7 de rehefa tonga teo amin'ny fitondrana tety zamity mamboka za moa zany efa tsy teteny teo hoe sucré du peuple sucré rehefa tonga teo amin'ny fitondrana sucré tamin'izany mbola tsy sucré misy anankiray ndray voanametsika ka demolition man tena mety iny demolition man de nidina 3,2 vo 2009 fotsiny zay a vo lele are ambony tary zany tonga de chute libre de nidina tsisy farany tonga indray ny président rajomarmapianina de niakatra 5% ndray 5,2% ndray fa tonga indray ty demolition man ndray moins 4,2 ndray enjana be mihitsy de asa zay farantsika rehefa tonga tsisy crise izy midina crise économique tsisy fa valana retina ny tonga de tsisy zavatra tsisy aratinaina mihitsy tonga de vatavata de korisa avany ambony korisa alefa tsika indray ny ira korisa efa ilamentsina alefa korisa zay zany ny tena spécialité de le manaraka rehetrarehetra ao a korisa miaraka amin'ny dolo tsy mba misy mahay misy andregny carreau antidérapant reny na tapiby antidérapant reny tsisy an'izany tsy mba misy manana an'izany ao tsy mba misy hoe izany mba olona mba afaka manampy anazy zany e fa normal itsika zany le image hitatsika zany hoe rehefa tsisy afaka manampy izy ao anatiny ao a de mitady hoe aiza atao anaty matora mba misy olona afaka mba manampy a manao ao izy le namako zay rehefa tsisy olo dehibe ka andia anjazavavy ange be dehibe ao somonjara maro somonjara mbona ampiaraiky koa somonjara iny e miampy raiko tena marina ane le hitanao a ny olona manao an'izany analyse teneko zany olona tsy manao politika tsy any fa mijery tsotra fotsiny de miteny hainao dely anaty fanjaka ao tsy raha misy olobe ao faonao koa somonjara iaby tao ka ny toerana rehefa tsisy olobe a miady zaza rehefa tsy misy olobe mazava be ne zany ka somonjara ty marao ka
somonjara zao tanao manao akory mitohaka reo président tohaka zany manko le azavaintsika amin'ny olona tsy mahazo an'le teny party zany le dikany hoe mitohaky de le manao an'le zay manao farahe manao farahe zay le dikany amin'ny teny malagasy le mpanao farahe mibetsaka ao zany de lasa varina mitohaky rozy de paky président miroro saforan'olo gony dama io mareny amin'io milatsadasaka mipoma radaraka mipoma vary masaka poma golden le poma tsy nako amin'ny tsy tara magaga tena enjana le izy fa rapiraneny zany resantsika marina fa ohatra ny vazivazy le izy satria ohatra ny akapeo be zay de aloana reny vazivazy zany midigérer le zavatra satria tena maso reny manao zay mahafalifaly aloha satria tsika mbola ivory aveo mbola ivorytsika aveo mbola tsy manina fa tongava ranganareo nareo efa any faravoatra rehetra reo midina ndray any be lerany de any ndray tsika manohy azy rapitso koa mbola misy ko rapitso mbola anome an'le tolotanana ho an'le mpanakanto tsika rapitso mbola tsy vita iny santatra bavarano le taofakomaly mbola misy zavatra anapiko kely an'izy iny zany iny le ho anareo le miondana an'le miara manonja mihitsy no ho aterinay fa ny teny manko teo i honorable Rodin hoe le avy any anana ozy izy hoe anatitra an'le izy de hoe manenjika le am'roambe folo le vola no ferantsika hatramin'izao am'roambe folo zao satria ny antony misy le izy alefanareo de afaka adiny efatra vo azonay alaina nefa tsy maintsy ho avadikitsika vary le zany vidianana vary de taraiky be raha ohatra ka any arinan'le hoe lasa ny arinany amin'ny efatra zany le izy vo tafiditra fa raha ohatra zavatra nature zany le zavatra de raisinay foana zany iny androany satria rapitsy le izy voaterina any am'le mpanakanto de ny androany zany tsisy problème raha zavatra hoe anature le izy fa le vola no ferantsika hatramin'ny atoandro am'roambe folo zao satria ilay fandefasanareo anazy dia tsy maintsy misy fepotona zany vo de tena miteny mihitsy zay tapitra ny amin'ny atoandro zao zany de tsy misy mandefa tsony satria lasa tsy voatolotra an'le mpanakanto le izy de aza mandefa tsony zany satria zay zany zao iezaka andeha anao an'le listra am'izay aka an'le izy rehefa aveo satria tsy nikitihana mihitsy izy avela mirotsaka ao fotsiny de ijery an'izay am'izay zay misy tsy tonga tsy hitanay zany fa nandefasanareo référence zay io moa le araka le nanaovana toromarika taminareo maly hoe ataovy transfert le izy fa tsy le mivola tsotra ohatrany hoe makeny amin'ny kiosque tsika de anao mivola zafady iny le miandry adiny efatra iny fa rehefa transfert izy zany hoe asainareo alefa le mpanao mivola ao anatin'ny telefoninareo am'le larina tarbinareo le izy de le telefoninareo no le numéro nareo no mandefa le izy aty amin'ny miara manonja de voaray foana iny satria eo ny eo iny de tonga satria transfert zany hoe avy amina numéro tsotra numéro n'olona tsotra no mandefa an'le vola fa raha numéro na kiosque de isaky ny adiny efatra vo tonga le izy raha vao mandray vola le numéro andefasana anazy de tsy afaka mandray vola ndray raha tsy afaka adiny efatra de zay le nanomezana le toromarika fa sarosarotra ihany koa napita le izy sarotra mihitsy le izy fa le olona tsy na fa manao lalandririnina koa rehefa mivola de vola fa tsy afaka manao an'izay zany le izy satria misy zay le fepetrany telema de tena sahirantsika manazava an'le izy sasa koa moa zarany ary nisy le larina tarby fa eo izy mitantara fiainana ragnaty tena misy diso fanantenana kely nareo sasasasany le miantso am'le telefona miara manonja hoe mba te hiresaka amin'ny anina zay te hiresaka amin'ny anina tsy zay zany mamaly eo tena tsy ananananankinana le izy tsy mamaly eo zany zay tena eto amin'ity fandarana miara manonja ty kopakopa tanana ary fisaorana ao anareo rehetra zay te hiresaka aminay fa eto ihany zay no miresaka satria tsy hianana fotoana mihitsy na le olona le tompona ndraikitra amin'iny ary rehefa tena tsy miaina mihitsy zao na amin'ny andro alina firy alina misy olona miantso miara manonja ve tena ataon'le olona tsy matory nenay kosa aloha zany de hoe tsy mahandry andro tsy mahandry alina koa amindray mitoraka ty le tompona anatin'iny zavatry fa isorana le fiarahamentana ary za zany natsapa hoe fiarahamentana malagasy le izy fa tsisy hoe satria taty amin'ny fanoherana no nyatefan'le fangatahana de ny fanoherana ihany no nanohina an'le antso fa na olona tary amin'ny ilany tsy aty amin'ny fanoherana ary fa maheno an'le miara manonja de manohina an'le antso na tsisy politika mihitsy izy fa manohina an'le antso fa zay moa zany le hoe fiarahamentana le izy firaisakina mahafinaritra be fa aitsika malagasy ty rehefa na zavatra tena noble
de tena hoe io le firaisakiny na eo ara le olona le mpanatsatso nareo anonga mpanjakana ny mpanakanto hoe le fitaovana omena ny mpanakanto io zao de vary de reo vary reo fe mavita manongana fanjakana amin'io ve le mpanakanto rehefa mihina ny vary lasa Iron Man tonga de hoe za tsy 13 fo fa 25 fo rehefa nazan'le vary ohatrany tsy possible zany ma zareo nge ridicule amin'ny zavatra ataony tsika eto zany ataontsika fimehezana le izy aloha fa le tsara azonareo any anany amin'ny miainonay am'izao fandarana zao a hoe ohatr'izany le olona le nitohananareo zay mifidy azy ohatr'izany le eritreriny le fomba fisainany le fomba fiainany ohatr'izay izy de tsy magaga zay zany tena tsy gaga mihitsy raha ohatra hoe matsapatena ny olona be fa be de be zany zao matsapatena tena diso tena hoe diso lalana zay naneniny zay zay kosa tsy anoso-botanana anareo ny ato anatin'ny fanoherana indray indrindrandrindra fa ny team moa zany misaro-piaro any nareo anatiny ao aza atao masaro-piaro zany tsika tonga namana tsy mafimafy indray mbola lavitra ny lalana le tsika ary nytenenina foana hoe le fitondrana ho azosika foana io ary rehefa kely sisa ny ananatsika nyreto olona reto nge efa tenenitsika zany ho azontsika foana io fitondrana io fa isika koa mila mahay fampitondra ihany koa satria tsy ny adalana ataon'ireo no averintsika indray koa rehefa tonga eo tsika zay le fanovana zay le izy mamaika fotsiny mamaika de ny opportuniste rehetra no avy sy ireny nge efa fanao efa ivetantsika nomboka tamin'ny tetezamita zao ty ndray zany tataraiko anao titel rehefa hoe tonga zany tamin'nisy taona mbola tsy teto président Ravalomanana fa tany Afrika Atsimo de misy olona zany a meny telefôna na atsony matetika de misy tsy atsona mihitsy marary fo mihitsy le tsy atsona matetika le tsy mahazo an'le antsy telefôna ary io mbola mitsangana eto tanana izy efa eto toerana eto zao ary le olona le mahazo telefôna avy any Afrika Atsimo vao afaka hoe vao avy miantso président Ravalomanana mibotsina ny lohany tsy saka ny lohany ozy président hoe tsy voafetsina de ohatran'izy ny tena lasa président Ravalomanana teto ary nampiadiny saminy tao anatiny tao za moa de me fotsiny rehefa ohatr'zany za anisan'le voantso foana na resaka politika na resaka dossier na resaka inona fa le tsy zay de lasa miady lasa misy clan anatiny ao de ohatr'izay ny zavatra mitranga rehefa tonga eto toerana indray zany filoha Ravalomanana miady ny eo akaikiny sy ny eo ambadika miara makasary aminy de lasa mampime le zavatra hoe tsy zay ny dadavina amintsika fa le tena hoe firaisana ara-tsaina firaisakina tena hoe solidarité hoe zao ny zavatra ho atao resaka discipline resaka etika fa tsy zay hoe hitan'ny olona misehoseho zany apiko zay hoe le tena antsika foana hoe matematika le fiainana isan'andro noho zany tsy rehefa misy zavatra mipotra eo de tonga de maimaika be manapa-kevitra fa mila manao kady tsara zay matematika anazy de manao calcul tsara tsika hoe raha tiany décision tsika inona ny antony de manahoany zay raha pitso raha afaka pitso sao de amatotra tsika ty raha miazakazaka be tsika fa sao de tokony ato aloha ny apetraka de aveo mitifitra makato zay le olona tena hoe mandinika ara-politika tsika ary tsika manana an'izay tsika atao anatin'ny RMDM manana an'izay satria misy antoko samy hafa zany miady tsara nefa zay zao ny zavatra mivoaka maly hoe mandinika ny député team niaraka tamin'ny président Marc Ravalomanana fa aveo miara mandinika amin'ilay antoko RMDM de zay vao hoe zao mampety an'io président tsy tokony ohatran'izao de zay zavatra zay zany le mahatsara an'izy hoe tsy hevitra olotokana ny entina miady fa hevitra maro no misavoivoy eo de raisina dao le inona ny information mandeha de zay no fampizarana de inona anaovana zavatra mandroso tsara mihitsy le izy ary zay le hoe rehefa tena matanjaka zany ny fisiny ady hevitra ao anatin'ny antoko sy na vovonana anankiray dia zavatra tsara ngezabe mivoaka eo de iny nefa mila mahay tsara manao an'iny hoe androany mavita an'izay tonga ny fanovana mila ohatr'izay foana satria tonga rehefa fanovana de lasa ny opportuniste ny mahazovana eo de mahatonga frustration hafa zay ny zavatra manjoa am'izao fitondrany Andry Rajoelina zao nge ry cerveau olona tsisy teo daholo fa le olona le fidèle ny tolona sy nanao rehetrarehetra tsy hita tableau daholo de zay mihitsy ny zavatra ho evitentsika hoe tena ataotsika ho fomba fanaovana politika misy olona tsy hitanao mihitsy tsy hitanao manao nininona tsy mamoaka hevitra
fa rehefa hoe akaiky ny fangalana fitondrana iny izy fa tonga Zako izy, maka avion manao zao zay nanoana anareo teo foana ngefa zay ny asa dans l'ombre zakonko iratsy be zakonko mihazakazaka rehefa iseo télé iny maikamaika daholo teo hita lolarana daholo rehefa tsy hita tableau nefa misy zavatra mpanaovana anazy zay zany mila fitandremana ary zay ho antsika le hoe resako manokana moa zany ny tim mihitsiny hoe itsika aza sarotiny raha misy olona manatona atsika na taritary amin'ny andaniny tary izy taloha de efa manantona atsika zay le fanoherana ary miaraka daholo ary mampitovy ny taditokanga fa tsy hoe reny olona reny ko de hoe anao anao zavatra mety tsika zany samy manana ny arofanina atsika dia zay no mahatsara anazy hoe misy ady hevitra ao ty zany tena resantsika hoe misy ny Miara Manonja misy ny fandarana hafany fa ny Miara Manonja miezaka mametraka ny débat d'idée ary mametraka hoe mampiakatra n'izany débat politika zany satria ny zavatra resantsika eto resahan'ny olona ny anaty fiarahamonina any de lasa miteraka ady hevitra hoe zao ny tenen'ny anina tao anaty Miara Manonja de iny nandeha ampanaovana CLD moa zany zao de nisy toerana tany ambany tany anaty faritra iva any zany de manangatsika be ny andro maly nisy manerika nisy zavatra miaro rivotra nanao mafana tsara nandeha nidina tany faritra reny de nandalo tsy fantatry zareo maître ianitra iny de efa tonga tany anaty tanàna tany de zay vao taitra le olona miteny azy zany toy zay ohatran'ny feo maître ianitra zany le olona zany mivarotra zavatra kely ohatran'ny feo maître ianitra zany de miteny anankiray ohatran'ny maître ianitra io hoe de tonga de le anankiray avany le lehilahy toy izy manahoana madame député fantatro izy mifeo anao isan'andro mihainonao ao nge le miondana io fa zao izy zaho izy ny mpanohana ny andro rajoel zay tena zay tatinge tena ohatrohatran'izay daholo zay tsisy mijerenay mihitsy aty zao maître ianitra tsisy afa tsy maître ianitra zao manao an'le lalana aty aminay io efa telopolo taona tsisy nanao n'io lalana io ary mba lalana mafy mihitsy ny atao maître ianitra fa tsy litetezakazo fa tena le izy maître ianitra zay tena tam'le zay tena namono fato mihitsy ary zay le anisan'le niady taminareo te tantaratra zany le fomba fiteny mijanona elaela teo any resaka aminazy tsy ao am'izay ny teneniko anazy zao ale izy tsy hoe nareo nifidy any 13 de zay nifidy any 25 fa ty lalana ataoko ty ho any 13-25 ty ka raha ohatra nareo mieritreritra hoe tena iringirynareo re amin'ny 13 de aza mandeha am'ty lalana ataoko ty raha zay nieritreritrareo fa za mame lalanareo hoe mandeha ihany amin'io mamea lalana ho anareo vahoaka ty am'ty toeranyty io tsy misoratra re mitapikandronareo hoe 13 nareo na 25 fa nareo amponiny boribory tamin'ny voalohanynareo zay ny zava-dehibe ary misy olona tsy ponina boribory tany voalohany mampiasa n'io lalana io ny tiako tenena zany de veo de nisy tim kely mbola tanoranora kely izy ndray zay ny maître ianitra nampijaliany reny mihitsy tamin'ny fotoanandro fa zao izy maka 19 eto amin'ny maître eo le marary fo kely de zay le teneniko za hoe anareo aza marary fo satria tsy zany ny fomba ifampitondrantsika misy fotoana ny tena hoe marary ny fo zange anisany mba narary fo tamin'ireny zavatra nitranga rehetrarehetra reny ary nidina teny an-dalambe mihitsy zay sdelina tamin'ireny 2018 reny fa nisy ny baiko sy ny discipline ao anatin'ny antoko tamin'ireny hoe ajanony io zavatra io fa leo tsika hiatrika ny fivalim-pifidianana ny HCC dia akory atao nanaiky zay fa am'izao tsika miezaka am'izay zany manao any zavatra tokony ho atao manova ny fomba fanaovana politika ary tsy mamela fotsiny hoe ny olona ndeha hijapitana isan'andro rehefa tsy manao ninina anao de tsy mihinana zay no izy rehefa tsy manao ninina de aza mantena ihinana fa ny olona mitondro mahandro mitoto na fotsy na andro na masaka fa aza manantena foana isan'andro hoe avany ianao de parachutena ary avary ianao de ary de zay no mampilisatra n'le fitondrana aveo de fanomezantsiny ny zavatra mitranga ny anatin'ny fiarahamonina am'le miondana nyty Miara Manonja ty za zao vao ohatra hoe ny mpanety de mitatatatata ny radio an'le miondana an'le ana de zay olona miety de manao commentaire any am'ireny mpanamboatra volo reny de ohatr'izay mifangaro amin'ny feoan'ny fanaovam-bolo sy ny rehetrarehetra eo zany io ny mpanjaitra kiraro eny andravoangy eny de mandeha fanjairana kiraro
fa mandeha koa le miara-manonjy eo akaiky eo mitatatata mafy be koa amin'aradeke be da be zany le izy eny amin'ny bogosmaldara le eny amin'ny tobon-dasantsy fa eny amin'ny rafi-piaramonina be da be any Tomasina ao anaty bajajy tena mitatatata miara-manonjy any anaty bajajy tena hoe zay ny enonao zany rehefa mandeha bajajy ianao de mieny miara-manonjy any Tomasina de ohatran'izay ny any anaty taxi sy ny sisa anaty taxi be reny zany any anatin'ny rafi-piaramonina ahitanao hoe le mpitondra fanjakana androany tokony mandiny tena tsara zany fa rehefa ny zavatra ohatrany tonga ny anatin'ny rafi-piaramonina rehetra tsy azonao hidivirana dikan'izay misy lesona tokony raisin'ny mpitondra hoe misy zavatra tadiavony vahoaka io a tsy hitany de any anatin'lay fifampitezana ohatran'izao izy no manovo hoe inavo ny vaovao tsara ho fantany ary zay zavatra zay ny fadison'ny olona mahazo fanjakana ka mifehan'io televiziona mpanjakana sy ny radio-mpanjakana magagana ny ministra serasera zany de isan'ny olona natsapa tsara ny atao hoe tsy fisokafa ny ainao manjery mpanjakana fa androany izy tonga eo amin'le toerana fa zay ihany ka le nefa tena nanomezana tsiny ny zokobe rolimersia zany hoe tsy niretrarehetra miakatrosiny ohatran'izao de manome tsiny ianao fa androany tonga eo amin'le toerana ka iny ihany ny averina dikan'izay zay le hoe tsy hita le fanovana tsy hitan'ny olona tsy tsapan'ny olona raha ny olona milokaloka sy miteny an'izany fanovana zany no tsy afaka mampiatra azy rehefa tonga eo amin'le fitondrana de dikan'izay very le firenena ary zay mahatonga antsika androany de efa miteny hoe misy fifampitezana mialohan'ny fanovana mila mandray an'ilay fifampitezana aloha ny olona vao tonga eo amin'ny fanovana tsika hoe manova ngeka tsy mamerina ny tsy nentina ataony teo aloha fa tsy hoe manova de hoe izany président de esorina iny de mialina be de soloana rakoto zay ny atao hoe fanovana tsy zay ny fanovana fa ny fanovana irabe miala rakoto manolo anazy fa ny fomban-drabe tsy averina rakoto rehefa namoehatra fa raha tsara azo toizana fa zavatra misy eto amintsika de le olona ny miova fa ny fomba fanao le teo ihany ary mety meratsiny le teo azy fiezinao ny fitsarana atao ty rehetrarehetra ty manapatra fahefana atao any aposy mpitany filaminana avangongo atendreny vohatra mpitany filaminana ary tsisy entina aminona afo ara-politika mpitany filaminana tsy zany ny fanovana fahefana vangongo eto Antananarivo eto daholo tsy fanovana daholo reny zavatra tsy mety zany de mila mahay mandinika tsara ny olona maka fanjakana hoe ny fanovana no entsika andraisana lahatra ny olona de tenenina anazy aloha hoe reto avy zavatra tsy mety reo no vaina rehefa tonga am'izay anao manao an'le fanovana manaiky anao nge ny olona ninona fanovana hoentinao rehefa taizainao tsara izy hoe reto no vaitsika de manaiky izy hoe zay tokoa le tsy netina ataony teo aloha de andao ary rahantsika manova io miova io na itoetsaina io ary nge mie tsara rehefa tena tonga ny hoe ndao tsika hiaranao an'le fanovana fa tsy terenao fotsiny hoe enareo mpiasa mpanjakana de tsy maintsy mandeha mandray maloto ary fa anao tana maro tsika tsy zany ny fanovana fa tezainao tsy zay le fa tezao any amin'ny zavatra tena tokony miova le olona hoe inona ny zavatra inona ny andraikitrao de inona ny tsy nataonao tamin'ny andraikitrao de zay ampanaovana fa ny tsy andraiky ny asainao ataony tsy fanovana zany ka populisme le zavatra atao eto zao matsiaro an'reto mpandrara mpiasan'ny université mampalahelo zany hoe folo volana tsy mandray karama manambady manjanaka manofa trano mampianatra minana any tsiranana koatra zay nameke ultimatum maname fepitaona hoe valo ambe fapolo ora ny mpitondra ary ho avy daholo reo faritany any amin'ny université rehetrarehetra ireo tsy tenenina andreo hoe tsika no mampirisika andreo fa itsika mampilaza ny zavatra misy kosa mampilaza amin'ny olona mianao miara manonja hoe ny zavatra ataon'le mpitondra fanjakana eto a oeraoera any amin'ny zavatra tsy izy no ataony ary tereny anaraka an'le mahafinaritra anazy le olona ndray an'izay fa le zavatra tena tokony ho atao le lara-pahamehana ho an'le vahoaka tsy ataon'izay karama zany nge ina moa zany avy teny juridique izy de hoe manana caractère alimentaire zavatra hohaniny zany ivelomany zany tsy tokony ho amban'ny zavatra fa prioritaire lahara-pahamehana zany ao anatin'ny tetibola marina fa ny université nasaina mandoany reny lazaina fa manana ny fahaleovatena ny autonomie ny université fa ny volan'ny université io nge avy amin'ny fanjakana no entinao tapahana mihitsy any amin'ny tetibolam-panjakana any amin'ny antemera-pirenena any anatin' reny fa makaizy reny vola reny manina no taraiky zay vao tonga any tsy normal zany hoe folo volana ny eto Antananarivo tsy mandray karama le mpandrara fa
ny oeraoera ny fanomezana fanolotolorana fanaovana oeraoera etseroa ataon'le fitondram-panjakana misy foana de mazava zany le izy hoe le vola tsy any aposiny tsy vola aposiny mpitondra tsy volan'ny filoha-pirenena koa reny zarazarainyreny fa volam-bahoaka reny ary le resaka transfert de crédit na ny détournement de crédit le izy moa zany le resahana mihitsy le fanodigodona volam-panjakana tsy vitan'le hoe mangalatra fotsiny le ao de hoe nalainao le vola tsy zay fotsiny koa fa misy hoe vola efa natokana ho an'ty rafitra anankiray ty na ty institution anankiray ty ahodina any amin'ny zavatra hafa zay koa anisany hoe fanodigodonana ny volam-panjakana de am'toy io isan'andro san'andro tsika zany mahita foana ary zay le bala hoantsika isan'andro menzatsika hoantsika isan'andro san'andro hitofirantsika an'zareo fa tsy miova mihitsy fa eto moa zany zavatra lazaitsika ny mitazona an'le fitondram-panjakana am'izao a de tsy misy afa zavatra anakirosy izy ny mpitandro filaminana sasatsasany zay efa tapatongotra ny sasany sy le ministra ny serasera miezaka miaro azy amin'ny fomba rehetra na dia manohitra ny zavatra voalazany sy my principany ary gaga mihitsy ianao hoe lasa Jona tandem anankiray zany zao le président république sy le ministre serasera ka le ministre serasera mahafantatra hoe tsy mandry alina izy de zay mahatonga le zay nahatonga ny mahagaga io a misy zavatra nailalana foana ohatsisy tamin'izay mbola nanao an'le anao fitenenana zany de zao namorona ty fitenenana ty a ny ministre Roly Mensia hoe ianao zany izy le miara misaika am'le filoha tena enjan'izay terme zay tam'izany fotoana zany tena hoe miara misaika am'le filoha de lasa fampiasanay tao amin'ny anao fitenenana io le miara misaika am'le filoha tapatsy tena zay tamin'ny voalohany fa aveo samy nampiasany daholo am'izay rehefa aveo mahafinaritra ny manao fandahana miaraka amin'ny Roly iny rehefa ambony plateau mahito tenenina foana izy ary tena hoe mampiaina le fandarana fa miteny an'izay mihitsy ianao hoe le karama tsy voaloha ny loholona zao le loholona efa niala ny karama volana janoary tsy nenjehana mafy teo hoe foanana ny resaka fitsaboanareo ny remboursement frais médicaux tsy misy efa firitra efa enim-bolana sa valo-volana tsy raha iny le fanjakana azy nefa le olona rehefa miala ao anatin'le rafitra nefa tena hoe volanireo no hoe entina manao an'le keretany atsimo le kere ny mafy le vola tsy lasan'le loholona nefa ny kereta ry tsy voafeh tsy malala menatra mihitsy zany tsy malala menatra mihitsy hoe institution ngeza be zany sena zany raha mavita azy ianareo zany tiana tenenina eto a zay zany solombavam-bahoaka indray le miteny eto raha mihevitra anareo hoe tena mavita azy ianareo le ao amin'ny sena de aloavo ny volan'le olona le trosa teo aloha mba miafy kely nareo satria nareo efa ela ninanana ihany koa te ameo aloha ny zoandreo teto-bolan'ny olona nge mbola mifanisa tamin'le isan'le olona teo aloha ihany ny an'le 20 am'izao e de aza miaingo ambony tsikoky fa pays eo aloavo ny trosan'ireo olona le olona teo aloha sy ny vola tokony averina aminy satria fomba fanao moa zany amin'ireny androm-panjakana ohatr'ireny zany rehefa marary ianao a de indraindray tsy tonga de voaloha mialoha fa mandoa aloha manao miavancé aloha zany le olona mandoa an'le vola tokony litsabony tena na solomaso na nify na ny aretina hafa de aveo izy mangataka famerenana remboursement reny tsisy voalohatra am'izao zany hoe nareo zany miaingo ambony tsokoko moa zany filazana azy miaingo ambony trosany miaina ao ambony trosan'olona aloavy aloha le trosan'ireo olona reo a dia afaka mirehare am'izay nareo mavita azy satria efa voaloha le ny amoa zany ty zavatra teniko foana ty hoe gaga an'le demolition man rehefa mandeha izy am'le cortège iny mitaingina an'iny kadiaka iny tsy menatra izy raha ty mitaingina iny tena ozy hoe tena marina i baiboly tena marina zavatra tena an'io marina io lozanao izy izy raha ohatra ka zazakely ny mpanjakanao tena grave le zavatra tena eny le baiboly eo no zany mamaky an'izy fa tena be da be ny zavatra ambaran'io fa reo moa tsy mianatra sekoly alady zay ny problème ny ty mpitondro ty e tsy mianatra sekoly alady de tsy fantany zany Clément iny hoe
hoe rehefa zaza manao atao kilalaon-jaza le fitondrana fa tena manamafy an'izay mihitsy izy rehefa tsy mianatra sekolalady ianao ary le tsy vitany tsy mianatra sekolalady fotsiny hoe tsy miditra am-piangonana tsy fantatra hatramin'le bara hoa le dabilio am-piangonana ataonao hoe hoaray ho an'ny roa ohatrany zao ohatra mofodopaina rehefa le mizarako teta aloha hoe ray an'ny roa le seza am-piangonana amin'io lava be mazaka arakaraka mazaka olona telo farafakely efatra folo tsy fantany akory zany hoe mazaka olona efatra misy elanelana ray metatra nge zany fa hoe raha tena normal amin'ny fotoana normal le geste barrière le distanciation zay le zavatra apetrakantsika fa io tena ilaina lay mianatra sekoly alahady ny ankizy ary mianatra sekoly sabata ho an'ny mivavaka sabotsy fa reo vao tsy manao dia tsy mahay mitaiza tsy mahay mitondra tena araka ny tokony izy moa zany na le fahefana tsy nenihana tamin'ny baiboly dia efa tsy gagitsika hoe reny tsy fianarana sekoly alahady daholo no miteraka an'ireny rehetrarehetra reny fa mila mianatra sekoly alahady dia akoatra ny sekoly alahady dia mila mahay matematika sarotra be mianatra an'iny rehefa tara be efa donto le loha zany miditra tsony mila mahay matematika izy mahay matematika fa amin'ny resaka hoe ohatrinona ny vidin'izao sy ny aingana be izy amin'iny ka jiny hatramin'ny ariary fa le hoe matematika an'le fiainana zany zay izy no ohatrany hoe tsy voafezy lafan'izay ary dia metsika an'zareo mahereza ny fotoana efa somary lasalasa ihany fa aloha tsika resaka an'le momba n'le anina rapitso zavatra horesahana aloha zany eto aloha dia isaorantsika daholo ny namana rehetra ianareo tapaka sy namana zay namaly ny antso ny miara manonja teto hoe zany hoe anao tolotanantsika ho an'ireo mpanakanto ho an'ireo mambe artista moa zany no nanao an'le antso amin'ny alalan'ireo namany rehetrarehetra reo dia namaly an'izay tsika efa namaly ny filora valimanana sy mipanohitra efa nisy ihany koa hetsika izay nataontsika niaraka tamin'ny filora valimanana ny RMDM sy ny député mpanohitra zany sy ireo rehetra izay ao anatiny zany RMDM zany fa mbola misy ihany koa zay mbola ho atolotra rapitso dia isaorantsika ianareo rehetra zay nanao an'izany tolotanana zany fa ny fanomezadoko kosa ny anay eto amin'ity miara manonja ty izahay zany dia olony fahamarinana ary tsy manao iazakazaka andehinana amin'ny anjaran'ny hafa ny zavatra atolotrareo sy mbola atolotrareo ho an'ireo olona rehetrareo dia ho atolotra azy ary tsy manana zo sy eritreritra zahay hoe andehinana ny anjaranareo fa rehefa noanareo no nanomezan'ny olona nay an'io dia ho atolotra aminareo amin'ny fo madio tsy aka ny anjara masoandro nizaniza mihitsy zay sanatry mivava ary ataonay fomba fiaina zany rehefa ratrizay tonga eo amin'ny fitondrana io tsy ny anjara masoandro ny olona zahay tsy aka ny anjara masoandro ny hafa zahay ary hatramin'ny misy olo iteny isorana hoe misy vary 3 kilao misy vary 2 kilao zay no vokatry ny fony ito zany tsy voatsarambony tanana ozy izy ny namana mpanakanto satria reny hoe ho an'ny fahorinana anaovan'ireo hoe voatsarambony tanana fa tia tena hoe vokatry ny fo vokatry ny fitiavana zay ataon'ireny olona reny dia hanao an'le fandaminana tsika mikasika an'izay namana ny député fidèle moa zany ny tena miandraikitra an'izay fa ho atsika rehetra kosa isaorana satria akoatran'le hoan'ny namana mpanakanto indray dia nareo indray hafa indray mihitsiny koa hoe tia indray dia fanampiana ianareo ao miara manonja mihitsiny manana namana teknisianina tsika izay isaorantsika tena manao n'io asa io atsitrapo tena mirefitra mihitsy tena izareo mirefitra tenareo ny tena tsy mandry andro tsy mandry alina efa mandeha zao ny fandaharana tsy mety tampoka lefareo manao miracle reo namanareo isaorantsika ireo kopakopa tanana ianareo misy fotoana mbola alahatritsika rehetra fa ny anarana moa zany malaza eto olo zany dia jesi foana misy dilod ao misy miky ao misy BDB ao misy tately ao voately voaresaka daholo misy ao misy andreo namanareo reo zany miara miondana amintsika zany reo fa reo tsy miondana fotsiny reo fa tsy matory andro tsy matory alina koa reo sorana foana misy any brudo ohatra misy namana BDB eo tsy voatonona daholo izy rehetrarehetra fa zay zany isaorana anareo zay matsiaro hoe tia mifandarana miara manonja ty tsy mandeha fotsiny tsy mandeha amin'ny rano ty raha tomobile tsy ny tomobile tsy mandeha amin'ny rano fa isy fandaminana ataontsika amin'izy io maître zany hoe zay mahatonga antsika aloha zany androany
manapaka mihitsy an'le hoe satria no ilay antso nataony mamobe zany no natonga antsika lasa nanokatra varavarana ho an'le mpiaino hifandray amintsika zany amina lalana laharana tarby zay tsy nisy zay hatramina nybontsika fandarana mbola tsy nisy mihitsy zay hoe nanome laharana tarby zay fa de hoe io le tambadroserasera miaramonja de eo moa reo zany manoratra de izay voavaky nay fa zay tsy voavaky tsy voavaky fa ty zany izy tena misy laharana tarby ary misy mandray le antsonareo a de iny aveo no mampita an'le izy aty aminay de tonga ny afatra rehetrarehetra zany mifandraiky am'izay tsy voatery ho eo no eo le valiny fa misy zany zay setra de noho izany atsika zany ametraka karazana laminasa ndray tsika zany manomboka any amin'ny herinandro ambony any zay menanareo ndray fanazavana ahafahatsika ndray zany miaraka manonja miaraka mihitsy ndray zany tsika ao anatin'izay ao anatin'le zavatra tenena rehetra teo ivelan'le resaka mpanakanto mihitsy zany zay fa ny hatramin'ny androany atoandro ao de le mpanakanto madiodio zany ny ataontsika hoe ty lay tohana sy le tosika ho an'le mpanakanto avy aminareo mpiondana Miara Manonja de arindranay zany zao a am'ty tolakanto ty zay a no mamadika ny zavatra rehetra zay nalefanareo aty raha ohatra ka vola ho vary vatsy Miara Manonja vary iny zany fa iny vary iny koa tsy mampiteny anazy hoe ifidika 25 ara-pitsy tsy zay fa tsy hoentina manongana ary tsy hoentina manongana fa hoentina manohana ny vatana tohana ho an'ny vatana iny zany fa tsy tohana andeha anaovana zavatra hafa zay zany iny mazava tsara iny zany dia alaminay de anaovanay tatitrinareo latsinay ny ao anatin'ny fandaratsika zany de manao tatitra zay ohatra zao ny fipetrany satria horaisina daholo le izy rehetrarehetra de ny anonona anaran'olona manko sarotra zany ny anonona hoe ianina nanao an'izao nena fa ho faritatsika fotsiny izy ohatra zao ny isanareo zay azotsika omena nanao an'izao zao ny isanareo nanao an'izao zao raisitsika zany le statistika rehetra de omena inareo zay azahozaonareo sary an-tsaina an'le izy zany hoe hatreto le izy fa ny zavatra zay atolotra de mangarahara izahay dia akasary any koa le zavatra zay ho atolotra hoe io le izy io ny zavatra avy any aminareo a lasa ohatra an'io misy nefa tonga de nanome vary mihitsy efa ty le telo kilao efa voaray ao amina fonosana menamena le izy arina tsy lena menamena de tsy hovatsika mihitsy iny fa le nanolorany anazy iny iny no azo sary rapitsy hoe io le telo kilao ako hoe hitany baribary eo tsara mihitsy le izy hoe efa voaray le izy ary isorany zay le mahafinaritra ao anatin'le izy hoe le finiavana ny zava-dehibe ao fa tsy le hoe raika apoky ty na roka apoky ty na ray kilao ty na vola arivo ty na roa arivo ty na telo arivo ty na ray alina ty na 10 sy ray alina na tonga hatrany amin'ny eninetsy le izy ao misy nanolotra eninetsy tsy hotononoko le anarany misy ny anankiray zay de mamiondana ty radio Miara Manonja ty na meroetsy zany tena zavatra ohatrany mapetso zay zany le izy ohatr'zay le sandany le le nalefanareo zany dia zay tonononay zay le izy hoe hoany zay nandefa le eninetsy de matsapy izy za zany le nandefa eninalina sy ray etsy za zany le nandefa roa etsy za zany le roa ariva za zany le ariva io tsy le sandany zava-dehibe fa le fahafahanao mizara mihitsy iny ny zava-dehibe toltanana sy resaka le resaka firaisakina tolotanana voninkiava mahatratra ny ataonareo am'ireny bitika reny no ataonareo amiko izy izy ny tenin'ny soratra masina dikan'izay manaja mahakristianina koa nareo rehefa manao an'izay satria le ataontsika am'le kely sy bitika ny olona miteny hoe artiste tsy malazy reny zany le sokajitsika hoe bitika ka ny atao am'ireny bitika sy kely indrindra reny any directa any le izy fa tsy alors poeraoera le ngeza ihany ny toanany izy zany tsy manohana raha tsy ringeza fa tsy mety aminy manohana le kely sy bitika nefa mifanohitra am'izany mihitsy fihevitran'Andriamanitra zay le hoe fihevitra tsy fihevitra izy baiboly ny azy hafa mihitsy hoe le ataonareo amin'ny kely sy bitika iny ny azy no considéreny fa tsy le ataonao am'le goavana ianao nefa tsy tianao raha tsy am'le goavana fa ay le mpanakantonareo ke mpanakanto tsy malazy efa calcul efa afaka ny azy tsika ke zao tsy miatrika fifidianana tsika tsy zay manko na tonga nany teny tadidinao tsany maître tsika niatrika andreo tamin'ny larbi maranana an'le fandraisam-pitenena tamin'ny larbi raha tsy confinement tsika de nanaovantsika etsika teny amin'ny magro tanjombato nataontsika tena hoe ianareo mihitsy nasainanao le fampisoana de nanaovantsika urina ngeza be de hitanareo tao ny olona tonga tao hoe ny raharahanareo kely sy bitika ve sa tsy ny raharahanareo kely sy bitika tonga de hitantsika teo hoe reo ary ny olona fa tonga manatitra ny tolotanana mivantana aminareo mpanakanto
fa tsika motratra le confinement ro vao manao zavatra mihoatra ny zato dia efa ho avy ndray retsy dia zay mahatonga le izy hoe nataontsika amina fomba hafa no nakana an'izay tolotana an'izay fa tsy ohatra an'izay mivantana ran'izay fa hafa mihitsy raha ohatra ka tsy nisy confinement tsika ary teo no nahitany fitondram-panjakana tsara hoe mabitika na tsy mabitika an'ireo artiste reo fa reo moa zany tsy ny considération zany zavatra tena tsy hainy ty fitondram-panjakana ty sy ny fanetretena dia tsy ao aminy fa feno friariana raha tsy zavy izy andeha kadiaka nefa ianao mitrongo voahomana le vahoakanao dia nielanelana misy am'izany sy le vahoaka hoentinao ohatra mahamenatra be mitaingina an'iny président zay aloha tsy hitaingina an'iny na misy ina misy ina raha am'izao fahorim-bahoaka zao hoe andeha se permettre hitaingina karaha marina tamin'ny fotoana firitaona lasa zay zany ty mba tiako zaraina amin'le mpijery zavatra nytenenin'ny olona tamin'izany mbola tsy nanao politika nareo ozy izy ny olona ozy izy rehefa te hitondra firenena dia mandana aloha makandraikitra ao anaty fiangonana fa ny ao anaty fiainan'ny fiangonana io ahitanao ny fiainan'ny olona amin'ny akapobeny mihitsy zany ka raha hita anirina any raha ohatra ka mieritreritra akandraikitra lehibe dia andana aloha mandeha makany fa rehefa any am-piangonana ozy izy misy ny tena farany mahantra ary misy ny tena mananao rehefa tena asaina mipetraka amin'ny tsia ianao dia mahaiza mipetraka amin'ny tsia rehefa asaina mipetraka amin'ny seza ianao dia mahaiza mipetraka amin'ny seza rehefa asaina mipetraka amin'ny toerana trano tena tsara tare ianao dia mahaiza mipetraka rena hotely tsara tarena trano tsara tarena dia mahaiza mipetraka amin'ireny zany hoe mila mahay mipetraka amin'ny toerana rehetrarehetra zay sahaza zany ianao fa tsy mipetraka amin'ny toerana tsy tokony hipetrahanao dia io zany zavatra hitantsika le fitondrana amin'izao fotoana zao satria izy tsy nianatra sikola lahatsy dia hitantsika mihitsy zany hoe na amin'ny toerana tsy tokony hitengenana an'ireny tomobile tena hoe eto Madagasikara nge zany amin'ny film nahitantsika zany hoe reny kadiaka ohatran'ireny fa any amin'ny toerana farany sahirana amin'ny le toerana feno le quartier populaire na amin'le tena feno olona sahirana sy mahantra ianao no mandeha ohatr'ireny dia azotsika tsaina zany hoe tsy hainy le mipetraka amin'le tsy hainy mipetraka amin'le sezany sahazana tsy mety tsy hainy zany tsy mahay an'izay izy hitantsika foana tsy voatery miedinedina amin'iny izy vao fantatry ny olona hoe izy filopirenera zay le izy le fanetretena zany tsy hainy mihitsy ka iny ianarana sekola lahady zay le ianarana sekola lahady mihitsy zay ka sady ianarana matematika no ianarana sekola lahady ny ahaizanao mitoetra amin'izay toerana sahazanao zay satria lasa misavitsaranga trop loatra zany dia tena hoe te hilahatra amin'ny tsy fantatro iza any ivelany any dia mampalahelo ao anatin'le izy nge dia nitondra fanakanana nefa tany aloha fa ty ariana tsy manitsy zay manko le mahatonga na miteny foana hoe le fanovana mila fiomanana makany amin'ny fanovana fatarina aloha zavatra rehetra tsy nety teo aloha dia ny tsy mamerina an'izay no atao hoe manao fanovana mafy zany marary ndray ohatran'le zavatra teneninao teo hoe mahita an'le hoe retina nienjika anay nefa rehefa aveo izy indray no manantona an'le ana dia marary le zay nefa le fanovana misy n'ilay fiarahamonina mirindra hoe mahay miara-miaina na ny fideniza na ny fideniza dia zay vao mitaratra hoe misy le fanovana fa raha vao tsy mahay an'izay zany ianao ary tsy vonina amin'izay fa hoe rehefa tsika aneo dia zay hier dia rehetrarehetra koa dia kapao tsisy fanovana zany eto tsisy fanovana eto fa nisy ny fanovana dia zay hoe le toetra ratsy no tsy miverina ny fanjakana mila matanjaka ny kolokolo zany dia teraka avy amin'ny faharefon'ny fanjakana sy ny rafi-panjakana no mampisy azy fa raha matanjaka ny fanjakana tsisy kolokolo zany ange ahoana moa tsisy ny kolokoloko ny karaha mamenao an'le olona tsy sahaza n'le asa ataoniko dia rehefa misy miambonimbony iny dia tonga izy ahoana tsisy ny kolokoloko le fanjakana mijery fotsiny ny olona manao kolokolo fa tsy misy sazy mivantana mahazo ny mpanao kolokolo hoe rehefa nanao kolokolo dia miala eo amin'le toerana le mpanao kolokolo ihany mbola eo amin'le toerana izy dia efa malaza ao anatin'le izy efa malaza mihitsy hoe io neka tena manao kolokolo io fa miova fitondrana fa eo ihany io olona io miova ny any mbola eo ihany io tsisy mifanovana fa ny fanoloana olona dia efa matapaka ny fisian'ny kolokolo amina toerana anankiray fa eo ihany koa zany tsika matsapa hoe resaka tsy fandripalemana amin'izao resaka dalo vo resantsika telo hoe any tsoromandidy nge mitovy any tany midongy du sud atsimony ihany hoe misy amanjatony zany le dalo fa reny olona reny matoa izy mandeha manao dalo tsy mifanomezana rariny any olona manao ratsy sy mandeha mangalatra akory zay
fa misy tsenanasa tsy misy tena hoe tsy misy tsenanasa zany eto tsy mamoronasa vao ny sosy ny vaolan'ny filoha-pirenena moa tany amin'iny faritra nananganana ny tany akora le hoe nanangana ny BOA iny le base opérationnel armée iny de hoe anao recrutement na olona miaramila mpitandro filaminana hiasa amin'ireny toerana reny zay hony anazy nyfamoronana anasa fa reny olona manao service national na reny olona mikirakira basy reny angeno reny zany no fanomanana sy famolavolana dadalo e satria rehefa miala eo izy ainy iny a de lasa izy manao dalo a ainy ny tany basy a ainy le fombafomba fiadin'ny mpitandro filaminana edivana amin'ireny mpitandro filaminana reny tony izy le ao anatiny ainy reny zavatra reny zay le famorona asa lazain'le filoha-pirenena moa zany le tena tsy hainy mihitsy ny ty fitondrana ty fa manahirana ao anatin'izay zavatra mitranga rehetrarehetra zay le rafim-piarahamonina le kolikoly resantsika io a hatrany amin'ny farany ambany indrindra asa farany tena hoe tsy tokony isiany kolikoly any fokotany ihany moa zany misy mahazo manome reny fotoana rehefa fifidianana reny indrindrandrindra nahitantsika anazy hoe nahazo certificat de résidence lirakotra be de hoe mipetraka ao amin'io toerana io a de afaka milatsaka amin'le toerana nefa izy tsy mipetraka ao fa fantatra hoe ariananina izy no mipetraka zavatra ohatr' zany le kolikoly zany tena hoe lasa rafitra anankiray ao anatin'ny fiarahamonina ka rehefa tsy olona vonina hiatrika ny fiainana sy ny fiarahamonina sy anovan'izay zavatra tsy mety io zany tena manomboka any amin'ny ny atsika ny fitondrana fototra moa zany de any amin'ny fokotany reny rehefa tsy mahay miaina tsy fantatrao ny zavatra misy any amin'ireny de hoentinao any amin'ny sehatra ambonimbony hoentinao miakatra any amin'ny faratapony any de sarotra aminao ny hiady amin'izany sarotra aminao misy vola be nge entina hiady amin'izany kolikoly zany misy rafitra be deabe zay sy misy daholo re rafitra ny edivana amin'izany kolikoly zany fa ianao mihitsy ny tena acteur principal ary ianao tsy vonina fa rehefa vonina ianao toanan'ny olona ny fivangongon'ny rafitra de isan'ny sehatra anankiray mabetsaka ny kolikoly rehefa mivangongo fa me fahefana ny olona zarao ny fahefana ny azy ty sytomony eo amin'ny daholo ny fahefana rehetrarehetra ahoana moa nisy ny tadidiko tsara tamin'ny propagande a io ny ady hevitra izy président Marc Ravalomanana de tsindriny président Marc Ravalomanana mafy mihitsy titeny ty za ozy ianao décentralisation effective zay mihitsy no nitsindriny fa nen'lera namana am'izao fotoana zao avangongony eo amin'ny daholo de tsy manana fahefana le fa io rehefa aparitaka ao le fahefana amenao fahefana daholo ny olona rehetra tsisy miantso président zany tsony amin'ny problème eto Madagasikara any misy an'izany hoe zavatra ry amina commune kely farany ambany vonjea zay président fa tena zao zay président ary amin'ny anary président le ohatrany hoe tsisy maire tsisy tomponandraikitra tsisy ninina nefa misy an'ireo olona fa zay avangongonao ty aminao daholo de ny olona rehetra io antso président de tsaraka ao am'izay le izy rehefa avy eo fa rehefa aparitaka ao io de misy le décentralisation tena manana le fahefana le olona de any am'le tomponandraikitra ny olona no miantso hoe monsieur le maire avonjeo za efa ohatr' zao satria mena tanjaka monsieur le tsy haiko chef district jereo le ohatr' zao délégué jereo le ohatran'izao misy tanjany zany le fahefana apetraka satria apetraka rehefa fahefana de ianao avy ety no manindro bokotra ny hoe tia ny télécommande a piou zao ny ataonao tia ndray télécommande a piou dessin animé a piou western zay nge no zavatra mitrangana ao anivon'ny gouvernement tare ny filoha-pirenena manao ny asany rehetra ny premier ministre moa zany mangingina ministre tsisy fantatrao inona ny ataony de le olona rehefa manana olana any amin'ireny ministère reny resako teto tamin'ny afakomaly le resako le resaka commerce iny hoe ny commissaire en commerce na ny mpanao ny contrôle sisa reny a tsy menao an'le toerana misy azy reny olona reny ange no midina ny fotony ireny no mahita hoe tena tsy mety koa reto zavatra ataony reto olona reto a reto zavatra amidy reto a de mety mamono an'le mpanjifa fa tsy le ministra no mahita an'iny akory kanefa le ministra sy ny dirikaby niazaka zany le tomponetana le karana de tonga de ireo iny fotsiny manindra aveo hoe raha vao io esory ny selage nataonareo iny aleo amidy ny entana io nefa fantatra zao efa lany daty zay le zavatra mitranga zany hoe rehefa zatra ndrinina le mpanao kolikoly tonga de hoe makery rehefa tsy voavao am'le ministre ny commerce le ministre nyvarotry ndray izy de azakazaka izy andeha rendapa reny ndray nge ka zay le marefy le fanjakana fa rehefa matanjaka amin'ny fanjakana voaro le vahoaka am'le izy
faranana ny fandarana zany mahita tenenina foa anzay manamafy misorana mitafotafo atsika rehetra miondana miara manonja manaraka fandarana nanao ny tolotanana ho an'ny mpanakanto tsy hanavahana mihitsy nareo rehetrarehetra misotra erapoeratsaina sitraka ety matory ho valiana raha matsy dia makasitraka feny zahay rehetrarehetra ekipany ty miara manonjy ty na ny teknisiany zany na ny mpiteny eto zany dia misotra be da be anareo amin'ny fonay manontolo tena nahafaly ary mampieta-po ary hoe mahatonga anao tsokivy anohy ny zavatra rehetrarehetra zay mety mahatsara ny rafim-piarahamonitsika miezaka nataonareo ary ny tolotanana nomenareo dia rapitso hitanareo hoe ohatrany ahoana ny zavatra vitanareo rehefa nitambatra ny tany forsanareo rehetrarehetra hoe io zany tokony ho fiarinareo rapitso io zany avy amin'ny force anay io fa tsy le force de l'ordre io ho avy indray zany dia hisava indray mety ho zavany daholo indray inona tena vary tisa inona vitamine sao dia fitaovam-piadiana dia zay zany dia ny mpanakanto no mandrindra ny toerana mbola hiditra ny contact amin'zareo zay zay ny tsy hanomezana an'le izy eto amin'izao zareo no mandrindra ny toerana satria le izy tsy hoe hoanina vahoaka na seho amina vahoaka fa hoe izahay ekipa miara manonja manatitra an'le izy amin'ny mpanakanto zay mamy be no mandrindra an'izay dia tonga eo zahay dia manolotra an'izy io atolotra amin'ny fo ampitiavana anareo misy olo tena anareo piondana miara manonja zay amin'izay fotoan'izay manolotra an'le izy dia mazava ho azy anao kopakopa tanina atsika ho amin'ny alatsinainy indray zany alatsinainy etitsika eto ny sarin'izay zavatra zay ho pirofo ho anareo dia makasitraka makatelona ho atsika rehetra tapitra mifandefasana an'le mivola sao dia mbola misy miazakazaka mbola aka zay sa voana eny dia mbola rapitso aloha tsy misy confirmant tsony tsy misy confirmant fa tsy mandefa mivola tsony koa rapitso dia hoe indray fa mandefa mivola zay mbola hoan'le tsy azon'le artiste tsony arô vao zay fa taperitsika tamin'izao atoandro le izy dia tsy mandefa tsony nareo fa manjary tsy tonga any le izy dia malahelina zay tsy tahinana an'le anjaranareo hoe malahelinareo fa tsy tonga any amin'ny artiste le vola satria le fandaminana mihitsy nefa raha amintsika am'izay satria zao tolakandro mbola misy asa hafa atao dia ve zay vao miazakazaka manao an'io isorana koa reo namana rehetrarehetra zay manampy arakevitra ty ambadika be da be izy reo manampy any koa fanamorana an'izany ianareo zay efa nanolotra ny entana mivantana moa tonga dia vary merci jikolo misy jikolo zay namako tonga dia vary mena merci jikolo eo ala olo samy tsara anareo Sampian'Andriamanitra kovoka tao anareo betrokany betrokany amin'ny nikolany veloma taona